dia maharitra mandrakizay ho amin'ny taranaka fara-mandimby Jesosy a. Izay mbola tafijoro toy izao Jesosy dia mbola teo ny fahasoavanao izay mihazona ny fiainanay Jesosy a. Tena mankasitraka izay satria tsy afaka tonga teto amin'ity toerana ity izay. Eny, na dia ny fo maraina raha tsy ianao no nitantana anay, raha tsy ianao no niazona anay, dia tsy mbola tafo maraina izay Jesosy a. Amin'ny fony amanontolo indray ny ankasitrahanay ianao Jesosy amin'ity maraina ity, amin'ity fotoana ity indray Jesosy a. Mangeta hitanao indray izay androany apetraka tanteraka eo ampelantananao izany tompo ianao miteny fa sambatra izay mangeta hita sy noana ny fahamarinana fa izy novokisana Jesosy a. Fantatra fa manatrika eto amin'izao fotoana izao ianao Jesosy a. Fantatra fa efa eto ianao fany masina amin'izao fotoana izao. Mankasitraka ny anaranao zaray amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Antsika araka maka ny boky ny salamo amin'izao fotoana izao a. Salamo a toko fa salamo fahazato a. Fakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny farany. Salamo fahazato. Ny soramandry dia hoe ny fiantsoana izao tontolo izao a hanompo an'i Jehova. Fakitsika miaraka izany amin'ny anaran'i Jesosy a. Miobio an'i Jehova ary tany rehetra manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Mankanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy tsika dia olona sy ondry fiandriny. Midira amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany ianarany. Fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Tsika toy eo anatin'ny vavaka any Jesosy io. Tsy mitsahatra amin'ny mankasitraka anao izay tompo malalo. Tena hoe miatra amin'ny taranaka faramandimby tokoa Jesosy a. Fa tsara ianao sady mpanao tsara. Androany izay andro amin'ity maraina ity dia raha mbola misokatra ny vavanay tompo dia nianaranao ny derainay Jesosy a. Tsy dera problème izay. Tsy dera zavatra hafa izay Jesosy na mety izay mety succès ihany koa izay mety zavatra mety eo amin'ny fiainanay tsy izany ny derainay Jesosy a. Fa nianaranao satria ny antom-pisinay dia hideranao. Toy izy ny fankasitrahanao dia rao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Aoka hisokatra ny ao anatinao. Jesosy malalo, ampy anay tokoa ny fahasoavanao isanandro Jesosy a. Menao maimai-pona izany Jesosy tsy noho niezaka izay vita anay fa noho ny fahasoavanao Jesosy a. Dia mity anay maimai-pona Jesosy malalo. Mankasitraka anao izay Jesosy. Halleluja. Antsika hiteny amin'izao fotoana izao hoe ampy anay fahasoavana. Eto anatrehanao iray dia toizay mitondra ny fanatitra fisaorana famendrika indrindrana Avauzinao isamaraina. Avauzinao isamaraina. Ifamidramunao sy fitiavana. Sanandranao miay mihazavà.
fitiavanao. Ampo anay ianao Jesosy, izay momba anao manontolo dia ampo anay zany Jesosy. Mendrika ianao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manala ny fahotany izao tontolo izao. Mendrika ny dery ianao, mendrika ny ady ianao Jesosy. Tena hoe tsy hita fahatsarany izay Jesosy, satria ianao mihitsy ny anaranao dia tsara sady mpanao tsara Jesosy. Tena mankasitraka anao izay Jesosy, amfonay manontolo Jesosy. Tsy tsara izay ny milaza fa mendrika ny dery ianao, mendrika ho anao ny voninahitra mandraka izay Jesosy. Mendrika ny dera sy ny atsa, asandratray ny tananay ho anao, mba ho voninahitra. Mendrika ny dera sy ny atsa, asandratray ny tananay ho anao. Doi anni senza quei 10 anni di se mi troviamo in se tu andau forzaria no ma cagazzaria no se mi troviamo in se tu andau sì, sì.
Jesosy fa tiana ianao. Jesosy avaozana isa-maraina koa Jesosy ny fandoroan-tenanay Jesosy. Ianao dia milaza fa tsisy fitiavana lehibe noho izao dia ny mahafony aina monjany sakazana. Ianao Jesosy navitan'izany teo amin'ny fiainanay Jesosy. Natolotra ny ainao Jesosy ho famonjenanay aza ny fitiavana izany dia ianao tia zahay tia Jesosy. Fa ianao koa tianay taloha Jesosy, fa fa mbola tsy azo ny tontolo izao fa maty hamonjanay ianao tompo malala. Fitiavana lehibe Jesosy, ianao miteny fa fitiavana mandrakizay no fitiavanao anay. Izany mampiarena ny famindraponao aminay Jesosy. Androany koa izay dia ilaza fa tianay koa ianao Jesosy. Manakan'izany izany Jesosy. Halleluja. Tiako ianao mihoatra ny zavadretra tiako ianao mihoatra ny riny fo tiako ianao mihoatra ny teko tiako ianao tiako ianao tiako ianao
Ataovy mahafatehaka ho an'i Jesosy e. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, manonona ny fiadanan'i Jesosy antsika tsirairay. Fa taona anankiray mba antsika mifankahita amin'Andriamanitra, taona ny fanatrehan'iray amin'ity maraina ity. Amen. Taontsika izay vao mandeha. Lasa ihany ny saiko anireto melehibe ve za zany dia maheno tsara ny sofina ka amen. Tsotra tofoka avo foana tananao dia daontsika ankasitraka sisaotra an'Andriamanitra. Mendrika omem-boninahitra mandrakizay Jesosy. Izy no mpamonjy, izy no mpanjaka, izy no tompontsika, izy no akaiky antsika. Baiboly dia manambara fa izy ny mpamonjy mora azo ao anaty fahoriana. Misaotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Namakivaky herinandro anankiray indray izay. Niaraka taminao, niaraka tamin'ny famindram-ponao, niaraka tamin'ny fahasoavanao. Dia misaotra betsaka fa narovanao izay. Notantaninao, novatsianao, henonao vavaka. Valinao vavaka. Mankasitraka amin'ny fony amanontolo izay iray ny anaran'i Jesosy. Velonay soa tsara. Nitarihanao ary tonga soa ho eto amin'ny fanatrehanao indray. Misaotra betsaka ny amin'iny herinandro iny. Maro ny zavatra natrehana, maro ny zavatra natao, tao ny vita, tao ny tsy vita, fa androany izay misaotra sy mankasitraka anao. Avo fontanao dia hisaory an'Andriamanitra ny semaine anao. Hisaory azy izay rehetra mety hoe fikasanao ka tanteraka. Hisaory azy ihany koa raha mety hoe nisy fikasanao ka tsy tanteraka. Avereny amin'ny voninahitra, avereny amin'ny dera, ny lanja, ny fankasitrahana. Fa mpanjaka izy. Mpanjaka mendrika omem-boninahitra mandrakizay. Mpanjaka izy ary manjaka amin'izao rehetra izao. Manjaka eo amin'ny fiainantsika izy. Amin'ity maraina ity dia anambara ny kirintsika. Mbola hanohy ny fankafana ny fotsika. Hiteny fa tsy irery isika. Fa manantsika manana an' Jesosy. Izy no mpanjaka ary tena manjaka amin'ny kely. Manjaka amin'ny fahefana. Izy no ambony indrindra. Izy no avy indrindra. Izy no tsara indrindra. Izy no mahery indrindra. Jesosy fanary. Ava fantanao dia mankasitrana Andriamanitra fonao mantolo. Eo an-tana ny fiainanao, karakaranao izy. Manachiketu sukafini fu ajayazi ni fibera no anzakani faswabani maneni kansika Izimana iri witana bisa
Rery zany ianao tsy hoe vahoaka mirenireny ianao fa vahoaka misy mpanjaka ianao. Zany vahoaka misy mpanjaka zany dia tsy matahotra satria raha sendra misy manafika dia mitsahatra ny fony satria misy mpanjaka ao hiady sy hiaro azy. Ianao ny tsy miatrika rery zany, Jesosy miaraka aminao ary Jesosy eo aminao. Tenenao akaikinao Jesosy hoe tsy miala aminao zany, dia ianao tsy mahazo miala amin'ny Jesosy hoe. Dia eo Jesosy ho anao hoe dia tokony ho eo koa ianao ho an'i Jesosy hoe. Amen. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sasy ianao tonga soa eto amin'ny fotoana izay ahafahan'ny fanahintsika mandray zavatsoa avy amin'Andriamanitra. Mino fa hovokisan'Andriamanitra fahatsarana indraytsika satria ny salamo dia manambara fa fahavokisam-pifaliana ozy izy ny eo anatrehanao ary fahafinaretana ny eo an-tananao kavanana mandrakizay. Dao tsika nao vavaka anankiray tompo miteny anamiko manokana hiteny amin'ny rehetra ianao fa le ho anahy manokana tena tiako mba ho voaray. Tenena amiko mpafantaro inona ny tokony ho vaiko, aiza ny tokony ho alehako, inona ny tokony ho ataoko. Amen. Tsangano tananao dia ataovy zavavaka izany. Andriamanitra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
Mangetahita teny avy aminao zay. Mangetahita ny teny manokana ho an'ny tsirairay avy. Mba ho voatsindrona ampony rehetra. Eto amin'ny fanatrehanao, andrehanao, andray anao. Amantaranay Jesosy izay dingana tokony hirosoana, izay tanjona tokony ho tratrarana, izay fiovana mila hirosoana, izay tsy mety mila ialana. Ary anatin'izany Jesosy dia mino izay fa ho fo tany lemaka sy tany tsara ny fonay. Afaka andray ny vo tsara ny teninao izay afafinao eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Nao tsika hitika mafy tsara ho an'i Jesosy dia manasanao azy toerana. Teninao akaikinao tonga soa eto fanatrehan'Andriamanitra hoe eto Andriamanitra hoe iresaka aminao indray izy hoe dia iresaka amiko ihany koa izy hoe. Amen. Hojerentsika ny Isaia toko 40 ny andininy voalohany. Isaia toko 40 ny andininy voalohany. Izay ny loha hevitro omeny tompo antsika androany. Vakina aminaran'i Jesosy. Mitsangàna mihazavà fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Andreo manokana dia faly izarany teny izay napetraka ho amin'ny fotoanantsika androany marina, satria fotoanany fandraisana fiombonantsika latabatra amin'ny tompo. Loha hevitra anankiray sarobidina ampitondraina ny lohateny hoe mitsangàna mihazavà. Mitsangàna mihazavà. Misy karazana fijoroana tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika. Ary izay fijoroana izay dia azo aseho ihany koa amin'ny endriky ny fihazavanao. Izany hoe misy fahazavana eo aminao tian'Andriamanitra ho aseho anao. Amen. Leo tsika hijery ary ny teboka-anomboantsika ny fandiniantsika momba an'Andriamanitra sy ahafahantsika mianatra ny momba azy indray androany. Satria rehefa miha mahafantatra an'i Jesosy ianao dia ho amoraina ny fahafahanao miaraka amin'i Jesosy. Rehefa miha mahafantatra an'i Jesosy ianao dia ho amoraina ny fahafahanao miaraka amin'i Jesosy. Ary manomboka hisokatra ny ao anatinao hamantatra fa misy karazana toe-panahy andrasan'Andriamanitra hijoroanao, ampahazoaina an'Andriamanitra, anamorany indray ao aorianan'izay izay rehetra tokony ho anao, na izay angatahanao, na izay mety tsy ho angatahanao. Andriamanitra ry havana dia tsy miasa raha tsy misy mazava. Satria Andriamanitra dia miasa ao anaty mazava. Avereny hoe Andriamanitra tsy miasa raha tsisy mazava hoe. Leo jerevantsika ny fanoharana manondro an'izany ao amin'ny Baiboly. Sikafantsika ny boky Genesisy anomboantsika azy. Genesisy toko 1 andininy 1 sy ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 7 ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizy nanohy tambony lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony rano, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Rehefa vakitsika io teny io dia zao ny zavatra nitranga. Ilay toerana atao hoe tany dia tsisy endrika, tsy mahafinaritra izany foana, tsisy ninninina, ary indrindra maizina. Zavatra telo izy tsisy endrika, foana, maizina. Ny reaksion'Andriamanitra voalohany tsy endrika aloha ny naveriny, tsy fahafenona aloha ny nataony, fa le aizina aloha no noreseny tamin'ny alalan'ny fitenenana mazava mba hisy mazava teo amin'ilay tany izay efa teo.
dia rehefa vakitsika ny andininy rehetra manaraka ao a dia tao anaty mazava Andriamanitra no niasa amin'izay a mikirakira nanao izay tokony ho atao. Mazava aloha no ataon'Andriamanitra vao fanarenana ny zavatra rehetra. Jesosy teoriana manambara ny tenany hoe zao izy ny fahazavana zao tontolo zao. Izay mampatsiaro antsika fa ninonino nendrika fahafoanana eo amin'ny fiainanao na mety tsy fisinendrika eo amin'ny fiainanao dia mazava aloha. Ary le mazava Jesosy. Izay midika fa Jesosy aloha vao azo atsangana izay tokony atsangana eo amin'ny fiainanao. Ninonina ihany koa mety ho fahatsarana hitranga eto ambony tany ka ao anaty aizina dia toy ny zava-poana izany satria fahatsarana miafina satria fahatsarana tsisy mahita ary fahatsarana tsy azo hisitrahana. Mazava be izany fa mila mazava. Mazava aloha no nataon'Andriamanitra vao fanarenana ny zavatra rehetra. Ary Jesosy io mazava io. Jesosy aloha vao ny zavatra rehetra. Tena kaikinao a Jesosy aloha vao ny zavatra rehetra hoe. Andriamanitra zany tsy miasa ao anaty aizina. Mety misy manontany teny hoe dia ahoana pasteur ohatra ka hoe le asa mihitsy ny amin'ny alina na anaty aizina. Dia izay mahatonga anao na miasa amin'ny alina ary dia manisy jiro. Tsy mazava ve zany? Satria mety miasa ianao amin'ny alina noho ny amin'ny fandrosoan'ny fiarahamonina dia tsy maintsy misy miasa amin'ny alina. Tahaka ny urgence, tahaka ny taxi amin'ny alina, tahaka ny mpitandro filaminana. Ny pompier koa tsy maintsy miasa amin'ny alina satria ny afo mirehitra tsy afaka miandro maraina. Azontsika ve le izy? Fa reny olona reny zany a afaka miasa amin'ny alina fa tokony miasa ao anaty mazava. Rehefa eo ny mazava dia avoaka an'Andriamanitra ny rakitra tsara na ny trésor ana zavatra tsara avy ao anatin'izay atreny ka tenenina. Vao ny tenenin'Andriamanitra le rano dia namoaka tany. Le rano amin'io tsy manam-po hoe misy tany miafina ao anatiny fa rehefa avy ny teny Andriamanitra vao niara-taitra tamin'le tany navoaka le rano namoaka. Zao mijerijery potran'izao le ianao ny zavatra tsy azonao ka le azavaiko. Mazava aloha, avereny hoe mazava aloha. Rehefa eo mazava dia mahazo aina Andriamanitra miasa. Andriamanitra te hahazo aina hiasa eo aminao sy miaraka aminao e. Fa tsy mety raha vao misy aizina na mbola ao amin'ny aizina ianao. Zay mahatonga antsika tsy tokony ho maika hoe foana le tany fa mba fenoy nefa tany maizina. Mety ho maika tsika hoe tsisy endrika le tany mba sy ho endrika amin'izay ho tsara tare tahaka anao pahary anay. Dia tsy ataon'Andriamanitra le izy raha tsy mazava aloha. Rehefa seho amin'izay le mazava dia ohatr'izao le fiasan'Andriamanitra. Taovadro raha maheno tsara tsika aloha. Taovadro tsakany tsara mihitsy aloha e. Ny sady rese tamin'ny rano Andriamanitra. Dia izao no teneny tamin'le rano. Aoka ny tany hivoaka avy ao anatinao. Voaka le tany, gaga le tany hoe hoay. Mivoaka izay. Le rano koa gaga hoe hoay. Namoaka izay. Anankiray ihany tsy taitra Andriamanitra. Eo amin'io situation ohatry ny maizina io ho ataon'Andriamanitra mazava aloha dia izy zavatra ho avoakany izay ao. Ho gaga ianao ny amin'ile zavatra ho avoakany. Le zavatra hivoaka ho gaga fa tsy fantany akory avy tao izy. Ary le sorsa hivoan'le izy ho gaga koa amoakan'le izy satria Andriamanitra rehetra no manana ny secret rehetra amin'ny zavatra tsara eto ambony tany. Ohatrany hoe maika be fa efa voasoratra tany le tonga dia dingano kely dia avy iverenako. Eo amin'ny situation atrehanao io a misy zavatra tsara be izay ao ambadika io. Fanafaran'izay tena matsilo be ary ny kokoanao ny sainao io a tsy ho hitanao le izy. Fa mila n'Andriamanitra ianao. Fa raha vao mazava eo ka hiteny Andriamanitra
dia ho avoakan'Andriamanitra amin'ilay tsy ampoizinao, le rakitra tsara efa napetrany ao amin'ilay situation miandry ny teniny, dia ohatran'ilay rano mivoany tany, voaka ny tany. Dia ny teny indray Andriamanitra nijery ny tany, avoa indray ny zavaboary rehetra, voaka indray ny zavaboary, avoa ny biby, voaka indray ny biby, gaga indray ilay tany efa gaga teo. Ato ho gaga ianao, dia ho gaga ianao, dia ho gaga ianao, dia ho gaga ianao ny amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra, satria manaiky ianao hanome an'ilay fo. Le izy zany tsy hoe mipopotra ho azy ohatra dia rehefa nandeha ny fotoana ka rehefa hita fa ela loatra ilay maizina dia nisy mazava ho azy. Aza zatra anganongano ohatr' izany ianao, tsisy mazava ho azy zany. Raha vao tsy eo Andriamanitra tsisy mazava, fa raha vao eo Andriamanitra dia misy mazava. Androany zao eto Andriamanitra misy zany mazava, dia ambadiky mazava hitsangana Andriamanitra indray andefa ny teniny, dia ambadiky ny teniny alefany misy zavatra voakany. Tsy afa-po amin'ilay amainina anao, ohatra ny amainina reraka be zany, mety mahareraka ny semaine. Fa Andriamanitra miaraka amin'ny teniny te hampafantatra anao hoe io semaine ho avy io misy zavatra be dehibe afaka hitranga. Fa zao mila mazava kosa aloha, fa tsy hoe mody hoe tena tiako zany nefa ianao mitoetra ao amin'ny aiziny. Dia zao rehefa mivoaka daholo indray izay tokony hivoaka, hatramin'ny olona izay niforoa niaraka ny endriny navoaka ny avy tao amin'ilay tany, le tany gaga, oy misy olona mivoaka, voaka indray ilay olona navoaka ny avy tao indray Eva, oy gaga indray Adama, iny Eva tampotampoka teo indray, be voaka indray Eva, dia voaka indray Abela sy Kaina, oay voaka indray Abela sy Kaina. Tsy haiko ohatrany efa mezaka misahirana manazava riva, tsy haiko raha azonao ilay izy. Rehefa eo Andriamanitra misy zavatra tsy fantatro izay, fa tsara napetrany, tsara nafeniny ho avoaka n'ilay izy, tsy mivoaka ho azy ilay izy, ary tsy ianao mamoaka n'ilay izy, fa izy ny mamoaka n'ilay izy avy ao anatinao. Rehefa avoakanao ny toetrany, ny anjaranao mamoaka n'ilay toetra, fa ny anjaran'Andriamanitra mamoaka n'izay trésor tsara ao anatinao ho ety ivelany ho hita amin'ny masonao. Tsy tiaka mafy tsara ho an'Andriamanitra, possible zany androany ianao ohatran'ilay rano tsy hita beany ihany, ary mety misy rano mihitsy inaranao. Dia rehefa jereo dia ianao ty ohatran'ny rano tsy hita ihany hoe atao inona, dia hitsikio izy androany, tandremo fa raha vao misy mazava ka hiteny eo Andriamanitra, misy tany mivoaka eo. Le tany tsy ampozina, raha miteny azy zany hoe isy tany hivoaka dia efa ampozinao sady indray zany zao zay, fa le ho ataon'Andriamanitra le tsy ho ampoizina. Fa zao mila vonina ny fo, avereny hoe mila vonina ny fo, hoe fo mazava hoe aorianany mazava lay toerana tany foana tsisy endrika, tonga dia lasa Edena tsara tarehy misy olona. Misy taontsika ry havana maika amin'ny Edena, fa Andriamanitra miandry mazava iasana. Alala be zany tokony aleloia izy lasa alala le izy, satria isika maika mba isy Edena hiverina. Inona le Edena? Confort, fiainana milamina, fiainana tsara, voankazo be dehibe, salade de fruits, ka be dehibe kosa le fruitko. Voaman'Andriamanitra anie zany ho anao fa maninona ny tsy ohatrany tsy hita le izy, satria le ordre de priorité misy lahara-pahamehana diso, ary ifandisontsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy diso zany fa tsika ny diso. Dia Andriamanitra miandry antsika eo amin'ilay lahara-pahamehana ny rasany, satria hatreto aloha izy mpanjaka, misy mpanjaka dia ianao mety hiteny hoe ka za koa mpanjaka, satria avy amin'ny efa fanjakam-pisorona zao efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanavotana ny vidiana tamin'ny rano, dia efa lasa mpanjaka ianao, fa manana mpanjaka ianao. Dikan'izay eo amin'izay anjakanao mpanjaka ianao, fa rehefa noloan'Andriamanitra balita ianao, fa Jesosy mpanjaka anao, ka mampanjaka azy manao zay tiany izy. Alleluia. Dia aza mikropaka fa mpanjaka tsara fanahy mpanjaka anao. Wow, mpanjaka tsara fanahy mpanjaka anao. Aza manany amin'ny fitondrano ny fiainanao, aza mitebiteby ny amin'ny zavatra avelany hitranga. Andriamanitra zao ve ny avelanao hitranga eo amin'ny fiainako? Toy Andriamanitra hoe miara-miasa aso
Inona koa zao masoa anatiny io? Misaora fotsiny fa misy zavatra tsara ao ambadika io. Ary tsy ndray mandeha Andriamanitra manao an'izava zay ataony ray mandeha dia fanaony satria izy mihitsy mpanao an'izany. Tonga teo amin'ny ranomasina mena, vao niteny ndray Andriamanitra, gaga ilay ranomasina mena namoaka io, hoay io, misy autoroute. Halleluja. Misy zavatra izay mbola tsy hita amin'ny masonao anie. Fa tian'Andriamanitra ho sokafana. Raha manaiky ianao hanome an'ilay fo ampahazoaina an'Andriamanitra hiara-iasa amin'ny toetrany ao anatinao. Andriamanitra tsy niteny hoe avoay ilay tsy fantatrao. Andriamanitra tsy miteny hoe avoay ilay tsy fantatrao. Krizy tsy fantatrao. Fa ny tenen'Andriamanitra dia zao, napetraka ao anatin'ny fonao ny toetrako. Avoay ny toetrako, fantatrao. Tena kaikanao, ny anjaranao hoe mamoaka ny toetra n'Andriamanitra, fantatrao hoe. Jesosy ry havana dia miasa ao anaty mazava. Misy zavatra ao anatinao, misy zavatra tsara. Napetraka Andriamanitra izay tsy fantatrao, fa izy no mamoaka izany rehefa mety ianao. Io le mety io, rehefa manaiky ianao ny hazava. Misy ny fahatsarana miafina ao anatin'ny olona tsirairay avy, nizy izy. Misy olona izay zao tena tsy tianao mihitsy. Afaka teneniko eto ny anarany. Aleo tsy teneniko. Dia Andriamanitra manaitra anao. Misy fahatsarana miafina ao anatin'iny olona iny. Aoka ianao ahita tahaka ny mason'Andriamanitra, tsy mora manameloka, fa afaka hidina netry tena andohalika hivavaka. Fa raha manaiky ianao amoaka an'izay toetra tsara izay, dia miara-miasa amin'izay fo tsara izay Andriamanitra, amoaka an'ilay tsara miafina ao anatin'ilay olona izay heveriny fiarahamonina sy ny Facebook ho ratsy indrindra. Ka rehefa mandeha zany hoe ianona moa tena ratsy, aoka tsy ianao ilay manampitrotraka hoe zany mihitsy. Ianao ne zanak'i Jesosy, ianao mora mahita hoe tandreny fotrony rano matsaboka be fa sao dia misy tany mivoaka ao jereo ohatrany tany maina, tandreny sao dia misy zaridaina mivoaka ao jereo efa nadamarery tampotampoka hoe tandreny sao dia misy eva mivoaka ao tena kaikinao, misy fahatsarana afaka hivoaka hoe any amin'ny olona rehetra hoe. Va iresaka an'izay misimisy tsika rehefa avy eo. Alleluia. Nisy fampaherezana ananganana ny rahalahy maro izay lavo tao amin'ny Petera lavo intelo. Mihaino ve tsika? Petera zany lavo intelo. Andriamanitra mahita ao anatin'ny Petera ao misy fampaherezana anangana ny apôstôly sy ny mpianatra rehetra izay ho lavo koa miaraka aminy. Ka aza mijery an'ilay olona lavo jereo Andriamanitra nametraka zavatra tsara ho aminy. Ary miangavy ianao koa tsy ho lavo, fa mijoro tsara fa possible tsy ho lavo ianao. Ary Andriamanitra afaka hitahiry koa ny fijoroanao. Alleluia. Zay mahatonga tsy dia d'accord loatra amin'ilay fampianarana hoe mila mianjera vao mahay mandeha. Raha pilote ianao dia tsy mety zany. Tsy haiko raha hazava ve zany. Oui. Votre commandant de bord androany sambany vao hitondra ary noho ny fampianarana hoe tsy maintsy mianjera vao mahay mandeha dia misaotra anareo be dia be miara mandeha fa enjerintsika androany dia hitondra avion mino fa nainao ry angambany etoara tongotra satria tsy risika amin'ny fiainanao ianao hoe ny fianjeran'ny hafa aizany ianao anatin'ilay izy. Tena kaikinao tsy voatery mianjera ianao vao mahay hoe ka. Marina zany sa tsy marina? Tsy voatery maratra ny posy voadona mafy ianao vao mifankahita amin'ilay tena j'aime. Hitandreo zao tontolo zao ampirisika zao rehefa tanora dia andrakandrama aloha hita eo avy eo mila mianatra fiainana dia efa voaratraratra efa raparapy ianao zay vao hoe tia Jesosy meo ny anjarako amin'izay. Tsy marina zany. Possible ianao mangataka amin'i Jesosy tonga dia avoakan'Andriamanitra Adama.
Iadama tsisy petina, iadama tsisy kianina. Dia ohatr'izay koa efa possible zany. Eto zao misy olona miteny ohatra ny taotsotra izany mihitsy le anahy. Courage ianao e! Mba velohany hafa andray ny amenany. Fa tsy midika izany hoe ho ratsy ny anjara izay mety mba anjara fiadana tokony anao amin'izay tokantrano omen'Andriamanitra anao. Misy zavatra tsara fa misaora azy. Halleloja! Toy izy tsika ty teny ty. Nisy fampaherezana nanganana rahalahy rehetra ho lavo tao am-petera lavo andahy intelo an Jesosy. Androany le olona mety hitanao fa lavo fa tandremo fa Jesosy mahita n'iny olona iny ho mpanangana rapitso. Tanao amin'izay mahadiso ny fomba fijeritsika lavitra be ny amin'ny fahatsarany fijerin'Andriamanitra. Misy olona izay le niteneniko teo tena eritreretina mihitsy hoe iny tena faran'izay ratsy. Fa Andriamanitra mahita fa misy fahatsarana ao anatiny izay Andriamanitra ampiasaina sy avoaka izara fahatsarana be dia be rapitso rehefa tonga amin'ny fotoam-piovan'ilay olona satria miara-miasa amin'ny fonao Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy tonga dia miasa rery fa Andriamanitra miasa miaraka amin'ny fo ary fo manana ny toetrany no iasian'Andriamanitra anovana zavatra eto ambonin'ny tany. Nisy epistily anangana fiangonana tao amin'ny Saoly mpanenjika fiangonana. Averiko. Nisy epistily ananganana fiangonana tao amin'ny Saoly mpanenjika fiangonana. Mety ho ratsy be le olona androany fa misy fahatsarana miafin'izay ao anatin'ny olona io tian'Andriamanitra ho avoaka rehefa misy manaiky ijoro hiara-iasa amin'Andriamanitra manana fo mazava sy fo tsara mahita ihany koa fa raha Andriamanitra mahita fa impanota iny afaka miova, za koa mahita fa impanota iny afaka miova. Raha iny olona ratsy fa namana fotoana be iny no afaka miova ozy Andriamanitra, za koa manaiky fa afaka miova zany iny olona iny ary za koa te ahita azy miova. Tandremo maniry olona ho any amin'ny elo tandremo tandremo sao dia hoe tafotoana be anao dia hoe reny kosa reny mila manandrana kely ny afon'ny elo mirehatra kelikely fotsy mila andramany. Araha ianao no Jesosy mantsy ny tena ny fanoharana ataonareo izy no anoharana ho anareo. Ka raha mety ianao ampanandramana kely ny afon'ny elo koa ianao vetivety kely fotsiny mirehatra kely fotsiny dia ho atao an'izay le olona teneninao. Tsy ho zakanao zany fa zabe aniny ao. Misy mihaino ve? Aza maniry faharatsiana ho ana olona mety manao faharatsiana eo amin'ny fiainanao. Raisy zany teny zany, wao! Aiza misy zavatra tsara zany ao anatin'ny olona rehetra. Tena kikinao, ay misy zavatra tsara ao anatin'ny olona rehetra hoe afaka mivavaka ho an'ilay olona amin'izay ianao hoe. Lazarosy, Jauna 11:38-39 naran'i Jesosy. Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Ary zoy izany sady nisy vato narindrona teo. O Jesosy, esorony vato. Ho Marta nabavy maty taminy. Tompoko, maimbo izao ka efa faran'izay. Nilaina nesorona ny vato teo amin'ny fasan'i Lazarosy mba hidira mazava. Tena kekinao mazava aloha e. Le fasana ne ny zavatra fantatry le fasana ina moa le taratasy rehefa le manao livraison reny? Manao livraison, ina le taratasy? Bon de livraison, zay nandray bon de livraison le fasana. Hoe livren'androany fatan'ny Lazarosy efa maty tsara. Dia nantany le fasana hoe tena efa maty tsara. Zay mantsy tsy mandray velona. Ataoko sarisary mba ho azonao an-tsaina tsara hoe na ny fasana aza gaga. Dia ampidiro ary tena tsofoka ny entana. Entana iny tsy olombelona tsony iny. Fa rehefa tonga Jesosy tena esorony vato, tsisy afaka mandà vao nesorona ny vato ka voatafiditra amin'ny mazava. Ozy Jesosy, Lazarosy mivoato ao. Na le fasana aza gaga satria nampidirina faty. Fa avoavon'ny teny Jesosy lasa nisy olombelona tavelana tory adino tao am-pasana. Na le fasana ary teny tsy maintsy mivoaka zay tsy mandray olona velona ato. Na ny fasana aza gaga ohatran'le teniko anao teo rehefa ny teny Andriamanitra ao anaty mazava isy gagagaga party.
masoko mbola toizina na tsisy mamalaka ary dia toizika marika 16:3-4 aminaran'i Jesosy. Ary nyresaka fa tianao toizina le izy. Halleloja. Ary nyresaka ny vehivavy izay andeha hijery an'i Jesosy tany am-pasany. Izy re no anankidiny vato afaka mivaravaram-pasana isolo antsika. Ary noho nitraky izy dia indro hitany. Efa voakidiny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Misy fotoana zany ianao vao misaina le izy efa vita. Ho anao zany teny zany. Matoa nomen'Andriamanitra to dia raisy fotsiny. Misy fotoana zany misaina hoe zao vao avy mivavaka am'trampokon'olona dia hitady ny fomba rehetra mba nesorana an'le vato. Ianao eto falifaly maina mideritsika miakohaka manao izay tokony atao eto anatin'Andriamanitra, le vato ary efa miala. Oay ndao ataontsika mety mofo any tena kaikinao ataontsika mety mofo nilaina nosokafana ny vato teo amin'ny fasam-bao zay nanitriana ny nofo mangatsika ny tompo, satria raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy tao am-pasana dia afaka tonga dia mitraverse rindrina izy tonga dia mamakivaky an'le vato iny dia tsy hoe taraiky ny tanana fa tonga dia mamakivaky dia saintsaino efa nisokafana ny vato mipotra avy any Jesosy ohatro maty miaramila nahita azy mivoaka tao dia azonao verika ve zany ohatra ka sady tsy nisokafana ny vato ny tonga dia mitraverse vato fotsiny izy mitsinjon'le miaramila ny tompo mba tsy ho taitra loatra fa mba ho taitra eo amin'ny atonony. Anankiray izay fa indrindraindrindra Andriamanitra miasa ao anaty mazava. Tsy maintsy isorina aloha ny vato maraina io mantsiny dia miditra ny taramasoandro vao maraina, zay vao miasa Andriamanitra manangana ny zanany amin'izay ho aseho. Tenenina akaikinao mazava aloha zay no mahatonga antsika eto rehefa vita ny toriteny dia manontany hoe mazava ve? Raha vao tsy mazava dia tsisy ininona mitranga. Saoly andrasalo hoe deka leo amin'ilay Jesosy teo. Nilaina nisokafana ny vatona dia vitan'i Jesosy aza no mitraverse rindrina. Nilaina satria ilaina miditra aloha mazava fa zay le prinsipa le hatramo voalohany. Tsy maintsy misy mazava aloha. Joba 2:12. Joba 20:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mba misy mitondra baiboly azafady, satria mila mitondra baiboly azafady. Ianao ve hisakafo dia tsy mitondra sotro? Akazay zanaky Abrahama. Mitondra baiboly daholo. Alleluia. Mba tsy hisiny hoe savaina. Mba ho eto fotsiny aloha, ilaina ny baiboly reto. Manjary mirodana ny fiainanao. Raha vao tsy ampy baiboly na tsy ampy tenin'Andriamanitra. Sy mihaino ve? Taovaka isika le teny ary fa ny tompo anangana anaran'i Jesosy. Misy manana aveo akaiky mba miara-mamaky amiko dia mamaky mafy tsara tsika. Isa 2:3 anaran'i Jesosy. Arena no nateliny nefa alohany indray loaran'Andriamanitra hiala ao akibony izany. Hitanao amin'izay io misy zavatra nateliny. Zay tenen'ny bokin'ny Joba eto. Arena ny nateliny nefa alohany indray satria loaran'Andriamanitra hiala ao akibony le izy. Misy zavatra tsara ao avoaka an'Andriamanitra. Loaran'Andriamanitra tao am-pasany Jesosy satria Jesosy le arena. Amen. Jesosy le arena natelin'ny fasana fa tsy maintsy nalohany indray satria Andriamanitra ny namoaka azy tao. Nisorona ny vato varavara-pasana nampidirina mazava navoaka Jesosy. Loaran'Andriamanitra le arena rehefa nisorona aloha ny vato hidirany mazava. Avereny hoe mazava aloha Asan'ny apôstôly 7:7-8 rehefa hiaona tamin'ny Saoly mpanenjika Jesosy enjehana. Tsy maintsy mihaona ny enjehana Saoly mpanenjika. Alleluia. Ary tsy maintsy fifarana tsara no ao ambadik'izay. Fakiko aminaran'i Jesosy Ary raha nandeha Saoly ka tonga teo akaikin'ny Damaskosy dia nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tamika nanodidina azy. Dia lavy tamin'ny tany izy ka nandray feo nanao hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Ary io Saoly, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy zany Jesosy izay enjehanao.
Saoly dia nahazo mazava aloha vao ny se présenté Jesosy. Fahazavana aloha vao fanotsiana ny direction ny fiainana ao amin'ny antom-pisiana marina avy amin'Andriamanitra. Avereny hoe mazava aloha. Jaona toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra dia dinganina amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Dia hijerytsika ny amin'ny hoe ny teny omen'Andriamanitra tokony ho tonga mazava. Naran'i Jesosy tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ny teny no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy nisy teny dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Andiny faefatra, ny teny no misy fiainana. Avereny hoe teny. Avereny hoe fiainana. Ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Avereny hoe mazava. Raha io Jaona toko voalohany io dia ohatr'izao. Teny tokony ho tonga fiainana, tokony ho tonga fahazavana. Any amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo amin'izay, izay rehetra nandray azy, le azy resahana eto Jesosy. Fa le endrika isehoany mba hahatonga anao ho tena zanak'Andriamanitra dia mila mandray teny fiainana mazava ianao vao tonga zanak'Andriamanitra. Azontsika ve? Zany hoe voarainao le parole, iainanao le parole, dia mitondra fahazavana ao anatinao, manazava zavatra ao anatinao, le teny voarainao. Mety hipetraka ny fanontaniana fa hoana marina ity fiainana ity dia iza marina le makany an-danitra maizina zao zany. Dia rehefa tonga ny teny, tsy izay rehetra manao amikotompokotompo niditra amin'ny fanjakana lanitra, fa izay rehetra manao ny sitrapony raika izay ny an-danitra, dia may mazava aminao hoe ay, zay vao mazava amiko, fa tsy izay miantso hoe tompoko an Jesosy no miditra amin'ny fanjakana lanitra, fa izay manao ny sitrapo n'Andriamanitra, sady iainanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ianao vao lasa zanak'Andriamanitra. Amen. Teny fiainana mazava, ary izay mandray teny fiainana mazava no lasa zanak'Andriamanitra. Ny teny voaraintsika dia tokony iainantsika, ary tokony hitondra fahazavana ao anatintsika. Rehefa tonga mazava le teny dia misy zavatra mahakasika amin'ny fiainana lasa mazava aminao. Tsy maizina aminao intsony le izy satria voarainao le mazava entin'le teny. Lasa mazava aminao. Mahafinaritra be ny teny gasy. Lasa mazava aminao le izy satria noazavain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny hoe ohatr'izao le izy dia makato. Manao an'ity ianao dia tiano mitranga. Manao an'ity ianao dia tiano mitranga. Jesosy ilay teny tonga fiainana ao anatintsika, ary tokony ho tonga mazava, manazava ny ao anatintsika. Anankiroa no resantsika ny amin'ny fotoanandroany dia hiditra amin'ny fandraisantsika. Voalohany mila mandeha amin'ny mazava zasy ianao, ary faharoa mila mazava isika. Rehefa voarainao le teny, lay teny fiainana, lay teny fiainana mazava, dia lasa mandeha amin'ny mazava ianao. Jaona toko faha 1 andiny fahasivy sy ny andiny fahafolo, ny anaran'i Jesosy. 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro, dia tsy mba tafotoana izy, fa mahita ny fahazavana zao tontolo izao. Andiny fahafolo. Raha misy kosa mandeha amin'ny alina, dia ho tafotoana izy, ka tsy misy mazava ao aminy. Ny olona manana mazava ao aminy no mandeha eo amin'ny mazava, ary ny amantarana fa mandeha eo amin'ny mazava ny olona anankiray dia tsy mba tafitohy. Ny fatafitohina zany dia midika fa anaty aizina. Miaino vetsika possible anao tsy ho tafitohana zany intsony. Reste joli dolo ny fiainana rehetra araka ny fahatsaran'Andriamanitra. Misy fotoana mety vitanao le dia misy fotoana mety tsy vita. Tsy manenina korazy, fa mila vita, ary mila irosoana, ary mila mandrositsika anatin'izany hoe mianatra tsy ho tafitohana. Tandremo sao dia mora tafitohana, na ihany koa mora maratra. Zany mila tandremana. Hoentiny amin'i Jesosy zany fo zany. Tsy mampety anao zany hoe mora maratra zany. Vao tenenina kely somary mivilana kely le tenen'le olona tonga tena blessé du cœur be, tena tena
Mbola amakivaky fiainana lavitra anie antsika. Arovo ny fonao. Tandremo ny fonao mihoatra izay tokony ho tandremana. Fa avy ao no iavian'ny fiainana. Mandratra ilay izy, fa tsy voatery ho raisinao ilay ratra. Raha sendra maratra ianao, dia mangatao fanasitranana mba tsy handratra. Satria mahatonga ny olona ohatran'ny hoe manao teny maratra foana, teny mandratra, satria ny fony mihitsy ny mbola maratra, dia lasa izay ananany no zarainy. Meo an Jesosy ny fonao, satria tsy mifanasitrana ny vatanao ihany no hain'ny Tompo, fanasitranana ny fanahinao, fanasitranana ny ainao na ny amanao, hain'i Jesosy izany. Jaona voalohany toko voalohany 7 ka hatramin'ny 7 ihany koa, dia mbola manazava an'izay le hoe mandeha amin'ny mazava izay amin'ilay hoe tsy tokony ho tafitohana naran'i Jesosy. 1 Jean 1:7-9, raha mandeha amin'ny mazava isika dia tahaka azy eo amin'ny mazava tahaka an'i Jesosy. Manana firaisana isika, manana communion, ary ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ary koa didy vaovao ny soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala amin'ny maizina ary ny mazava marina ny mahazava ankehitriny. 7, zay milaza fa ao amin'ny maizina izy kanefa mankahala ny rahalany dia mbola ao amin'ny maizina ihany. 10, zay tia ny rahalany no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy. Mila tia rahalahy tsika, mila tia ny rahavavy ihany koa an'izay vehivavy. Tsy mety mantsy hoe mila tia rahavavy tsika, za tsy rahavavy, za rahalahy. Mihaino hoe tsika avery zany izy hoe isika mila tia rahalahy ary nareo vehivavy mila tia rahavavy. Fitiavanao amin'ny Kristy zany fa tsy hoe fitiavana ranofo, satria Adama dia niforonina mba hamoaka Eva. Eva ny navoaka fa tsy Steve. Tsy azo avadika izany. Verité biblika tsy maintsy resahana izany. Ary Baiboly dia milaza fa tsy miditra ny lanitra izay contre nature rehetra. Tandremo ny filana. Io zavatra mampanotana ny olona io tsy hisy intsony rehefa ny an-danitra le zavatra. Fanaka. Io mampalavo olona be dia be. Io nefa le hoe sorona, satria ho atao ohatry ny anjelin'Andriamanitra rehefa any amin'ny fiainana mandrakizay dia saintsaina hoe zavatra tsy hanaraka anao any, mitady hiazona anao tsy ho any. Fezo ametrao tanana eto am-bavaka, tena marina zany, eto am-bavaka. Le nitenen'ny Tompo dia hoe tapao fa tsy mety seminaire hafa ny anazavana an'izay. Fa aza vela isy eo amin'ny vatanao ka hisarika anao eo amin'ny nofo, anota amin'Andriamanitra ka ho tafasaraka aminy zava-poany zany. Manana mandrakizay miaraka amin'ny ray obanjiny ny zasy ianao. Ny ady mbola isy foana. Androany zao dia omen'Andriamanitra fandresena ianao amin'izay ady mety misy eo amin'ny fiainanao. Avy amin'ilay teny voaray hoe mila mazava ianao mba ahafahan'Andriamanitra mamoaka izay zavatra tsara na feniny ao amin'izay lalovanao, atrehanao, ao anatinao, ao anatin'ny hafa. Misy problème be dia be mivana izany andro amaraina. Ianao zany mety miteny hoe tena tia olona ty tena tsy tiako mihitsy, nefa Andriamanitra manisy valim-bavaka ao anatin'iny olona iny ho anao. Dia mangataka ianao Andriamanitra mahay mandamina ianao mivavaka, hisy transfert de valim-bavaka. Isorany amin'iny olona tsy tiako iny izy alefasan'ilay olona tiako. Andriamanitra mamonjeny sekoly fo amboarina fa za tsy hanao. Tsotro izany fiten'ny Tompo sao dia misy. Fa rehefa napetra anatin'iny olona iny ho anao ilay izy dia raha tsy mihavana amin'iny olona iny ianao, nefa hainareo ilay valina, ahoana ilay izy? Tsy azonao iny. Nefa zavatra tena ilainao. Ny Tompo koa mahafinaritra, te hita ny fonao afaka izy dia asehany misy misakorokoroka kely mba hanamboarana anao.
enoka ny tiany amboarina fa tsy le zava-misy ny tena mikorotana. Tena akaikinao mifantoka aminao ne Jesosy. Zava-misy le zavatra mitranga hoe a. Fa miara-miasa reny hoe a. Ampifantoka anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Za pastera za tereny za fa iny olona indray tonga dia tsy mihavana mihitsy zay ka ho any an-danitra ngasa tsy hoany. Fa raha tsy hoany dia afaka tsy mihavana ianao, tena tsy maninona mihitsy. Za fiteninao zany fitenin'ny olona tsy hoany. Za manao zay tiako, mamela zay tiako toy Andriamanitra hoe za koa mamela zay tiako. Omeko pardon gratuit ianao mba ahafahanao mipartager zavatra omen'Andriamanitra zaraina foana. Ankoatra ny vady. Vady rehefa azo dia tsy zarainao. Fa ny ankoatran'izay, omen'Andriamanitra fahasoavana ianao, natao ho zaraina. Omen'Andriamanitra tsikitsiky ianao, natao ho zaraina. Omen'Andriamanitra fifaliana ianao, natao ho zaraina. Fa tsy hoe falifaly dia rehefa mahita olona. Natao ho zaraina. Omen'Andriamanitra famelan-kelika ianao, natao ho. Dia raha vao tsy zarainao dia alain'Andriamanitra indray le maim-poana. Zay nge izy. Ianao ne voavela vao misento hoe. Tena akaikinao, ianao vao misento dia avelan'Andriamanitra hoe. Dia misy olona nefa hoe a. Sady efa misento hoe a. Efa mitomany a. Efa miangavy a. Efa mandoalika a. Efa mifona fa tsy avelanao. Hitsangan'Andriamanitra toy izy hoe aleo esorina le nomeko satria tsy nampiasainy araka le nieritreretiko. Tena mety ho voavela ary ianao teo dia lasa tsy voavela tampoka indray satria tsy nampiasainao mba ho zaraina amin'izay mba mety manao fahadisoana aminao le famelan-keloka voarainao. Rehefa manao tsy mety ianao tonga dia mikotroka avy ny lanitra. Efa misy ianao to dia manao izany ny lanitra ao. Dia maninona rehefa misy manao fahadisoana anao to dia manao ohatr'izany ianao. Mba ataovy izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao e. Raha mangina izy raha sendra manao fahadisoana ianao, afaka mba mangina ave ianao rehefa manao fahadisoana amin'ny manodidina anao. Dia tonga avy any ankonana ny resantsika avy dia manjanaka ohatra. Mifona izany le vadinao dia tena hitanao mihitsy ny resy izy. Dia tena maika tena any izany. Raha ianao ny natao an'izany tsy zakanao. Raha ianao zao ka mbola tsy voahitsahana koa dia azy hitsahana fa efa mifona. Dia maninona ny hafa nataonao an'izany nefa ianao tsy mahazaka atao an'izany. Izay nefa tonga Jesosy mampianatra ninona tianareo atao aminareo dia ataovy amin'ny hafa hozy izy. Ary indrindra ninona nataony Jesosy aminao ataovy amin'ny hafa. Avereny hoe tsy tokony mora tafotoana intsony aho hoe. Tsy mora mankahala. Mora tia. Mora mamela. Feno famindram-po. Le izy ny pastera raha ohatra ka tena hoe fahadisoana indray mandeha, azo avela e. Le idy anie tena fahadisoana mitohitohy be mihitsy. Dia izay ny ilana an'ilay famindram-po mitohitohy be ko. Sy ilay famelan-keloka mitohitohy be ko. Amin'izay mifankasitan'Andriamanitra eo aminao koa tsy androany ihany fa mitohitohy be ko. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Ny olona rehefa tia dia tsy mora mahita défaut. Ho an'izay efa manavady tamin'ny fotoanany rehefa mbola vao nijerijery azy ianao. Dia mety mitena ny namanao izy iny anie bangy e. Dia tsy hitanao izany. Tsy maninona vao ohatry maika izy ohatry mahafatifaty kely mihitsy arany. Satria mbola ao ilay fitiavana. Mihaino ve tsika e? Mihoatra lavitra noho izany ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra afaka manarina ny défaut an'ilay olona, tsy midika hoe manamarina an'ilay défaut, fa tsy voatery ho adebaka ao be ilay izy, mba ho hita hoe ianao efa tsy manana an'ilay izy, fa izy mbola manana be dia be an'ilay izy. Satria izy tsy mpamonjy eto amin'ny tranom-pokon'olona indrindrindrindra fa ianao ny mpamonjy ny tranom-pokon'olona maraina atoandro hariva na tsisy fotoana reto. Manetrety tena. Any a? Mba tsy tenenako hoe manetrety dia manetrety tena. Humilité ny tiako tenenina rehefa exercice-na tsy mora tafotoana.
manetrendry, alleloia, manetrese, manetrela. Ao misofla tsara daholo. Zay, aloha andeha aloha hivoaka ilay izy, alleloia. Tsy voatery ianao tonga dia miteny be mihitsy hoe diso. Indraindray rehefa mifona ilay olona dia ozy ny fomba fiteny hoe mody gaiga ianao. Ay ve nisy fa tsy hoe iveriny fona ihany, mbola tsy dia Jesosy loatra izany. Tsy haiko aloha, mbola tsy nahita hoe versi anaty baiboly ka hoe ary ny tompo dia niandro ny kio-tanana mihitsy izy niandro ny mpianana iverina hifona aminy. Ataoko ty ary zareo feno tahotra tao an-trano mivory, sady feno tahotra ny tsy mino. Maria izao ny teny hoe marina izy mihitsy ilay nihitako hoe mangina raha Maria. Dia mbola tonga ihany Jesosy reto mipoitra amin'izareo, nefa tokony hoe olona mino ny sehoany. Mbola tonga avy an'izy dia mbola miinsiste ihany fiadanana anareo. Pisy pisy amin'ny teny anglisy. Que la paix soit avec vous. Gaga ny mpianatra. Miinsiste Jesosy satria tiany ny mpianana. Dia miinsiste koa Jesosy satria tiany ianao. Amen. Dia Jesosy tsy tonga tao dia niteny hoe fiadanana ho anareo ankoatran'le ry Petera zany. Fiadanana anareo ankoatran'le ry. Fa dia nomeno any rehetra ilay izy. Tsy nasiany resaka mihitsy hoe misy ny sasa moa manatrika eto motomininy. Tsika malagasy misy tian'izay le sasan'izay. Mba janony izay raha mba mety a. Itsy ny resaka fa aza atao an'izany hoe vorolany hoe fianakaviana dia hoe edy hoe ny sasany mantsy itsy io. Izy le sasany dia resao. Jesosy tonga teo tsy niresaka mihitsiny. Herinandro andro vitsivitsy, zay Jesosy vao niteny tamin'ny Petera hoe Petera, moti hava ianao. Tany récupéreny amin'izay. Alleluia. Mianatra tsika. Mianatra ny réaction Jesosy tsika. Ny olona ty, ny agape, ny fitiavana dia tsy mora mahita défaut, fa mora mitanisa qualité. Raha vao mitady isy kritika dia efa manomboka tsy fitiavana izay. Dia misy miteny hoe tsy mahazaka kritika. Le izy zaka foana fa le fono mihitsy le tsabonana e. Ahoana moa tsy zaka kritika? Any an-danitra ny antsika e. Fa le fo, averina hoe le fo e. Zay mahatonga antsika ao tokantrano tandremo. So dia kritika mibetsaka fa manomboka tsisy fankasitrahana. Dia ianao avy eo ampitondram-bavaka ny hoe pasera ohatra mitady ho faty le hafa ao amin'ilay tokantrano. Ianao eny mamono an'iliziko. Zay ty mivavaka mandriamanitro tsofo ny hafa ho fitiavana amin'ilay tokantrano. Tonga avy anao miaraka amin'ny rano eraka eo amin'ny bidon. Atao amin'ity tokantrano ty raha tena tsy aleha to dia vonoanao le afo. Nefa dia samy ao an-trano ihany. Dia samy hifankahita ao ihany. Tsy aloha mifankaty. Dia mifampivavaka ao fa tsy hoe mifankaty fotsiny amin'izao. Mifampivavaka tsara mba hifampitantana, mba hisy fiovana, hiatrehana ny mandrakizay. Eto zao misy mahatsapa ny teny hoe pastera, za mihitsy ny tena victime ao tokantranoko. Tsy victime zay nao fa Victor. Victorine. Alleluia. Raha manaiky ianao, sakafo ny fo, ampiasao ny lohalika. Velao Andriamanitra hiasa ao anatin'ny fonao, mamela heloka, tsy mankahala, tsy miazona alahelo, tsy tafotoana, fa hitsangan'Andriamanitra. Amoaka ny zavatra tsara miafina ao amin'ilay tokantrano mbola tsy hitanao. Tsy ilay tokantrano mbola tsy hitanao fa ilay zavatra tsara ao amin'ilay tokantrano misy zavatra mbola tsy hitanao. Na dia efa 4 taona ireo mivady mbola misy surprise avoakan'Andriamanitra ao ampitsikitsiky anao. Tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra. Andriamanitra ny surprise tsara izy miara-miasa amin'ny olona manana toetra tsara. Ary amoaka trésor Andriamanitra avy anatin'ny vadinao. Ary zay zany mahatonga ilay rehefa fampianatra mivady hoe trésor. Mba hirariana mba trésor fa tsy zordira. Efa manoka efa tsy fitiavana izy raha ohatra ka ora zory a. Mba aleo hovaina ny fomba fifampiresana sy fampiantsoana ao an-trano raha mba mety. Tsofo ranony ao an-tranonao. Alleluia. Mety efa tena efa le bebe zany efa ataovy hoe princesse izy. Amen.
mety ho gaga ianao ny amin'ny zavatra iova ao an-trano raha iny bebe efa le mistress iny antsoina hoe princesse. Mo fitiavana raha fotsy tena tonga dia antitra be tonga dia ny fatanoranao mody indray toy ny amin'ny vory mahery tsy mahenteka ao an'Andriamanitra. Aza manantitra tena eo samy tanora fa zany fampananina eo nisan'ny taona ny samy hafa zahay aza manaiky an'izany aza antitra mpitoerana eo misy Jesosy ane ao anatinao e feno Jesosy ane ianao e tsara toetra ane ianao e ianao ane mahafinaritra e ndraindray fotsiny fa mahafinaritra aloha dia iny le ndraindray iny a tsabotsika iny mba ho amin'ny heriny a tsisy an'iny ndraindray intsony fa nindray sisy dia any amin'ny tapabolana any a tsy tafateny an'iny intsony a satria feno sy tanteraka le fiovana. Amen. Avereny hoe tsy mora tafitohana hoe Matthieu 1:15 naniraka mpanompo Jaune mpanao batisa cousin ny tompo manana cousin ny tompo dia rehefa mihaona zareo dia hoe ça va cousin zany ane iny e tateoriana angeny ankizy vao mihindrana fa ny tompo nanao reny tamin'ny Jaune batisa salut cousin tu manges du miel et des sauterelles. Alléluia. Dia naniraka Jaune antanio izy hoe izy ve le isa izy ve le andrasana sa izy ve le izy ny salasala izy dia zay Jesosy teneno izy a mahiratra ny jamba miteny mona diovina amboka atsangana amin'ny maty. Lasa le mpitatitra an'le afatra nakany amin'ny Jaune mpanao batisa vao lasa le messager dia zay Jesosy sambatra zay tsy ho tafitohana ny amiko satria maninona maro ny tafitoana rehefa avy miteny Jesosy satria tsy azo ny olona ny zavatra tenenin Jesosy tsy mazava aminy. Voarainy Jaune le teny naverimberiny Jaune tao amponja amin'izay lohany afa-tsy rambony tsy voafonja afa tafavoaka tsy ho ela atao amin'ity fonjy ity tsy ho ela dia ho any Dubai ananina mananina amin'ilay nanao confession prophétie ny anaran'i Jesosy tsisy ela atao amin'ity fonjy ity tsy ho ela dia mivoaka ato a rapitsy ihany dia hivalany fijoroko reo manina tsohaniny reo Andriamanitra ne hijoro ary reo mpanompon'ny tempoly reo Andriamanitra ne hamaly azy reo ny herina ny andro tsy mipotry Mesia tsy tia Kristy tsy hoe lasaizy Jesosy ty ny herina ny herinandro ny herina ny ray volana aiza ihany le sitrana mahiratra mivoaka tafavoaka tafa ahoana ihany izy ty Jesosy avy anyteny hoe sambatra zay tsy ho tafitohana ny amiko a fa raha ny teny an'izay a tsy eo avoaka amponja ianao tandremo tafitohana misy lalana ny mampety ny Jaune mpanao batisa tsy avoaka amin'ny fonja fa marana ny séjour eto ambony tany ao amin'ny fonja tsy ho very fa ho any amin'ny mandrakizay. Zay mahatonga antsika tsy tokony ho taitra mety sitrana ny eo akaikinao ianao ohatrany tsy sitrana aza tafitohana misaoran'Andriamanitra fotsiny saotra Jesosy iny olona ny sitrana ny midika fa eto ianao mpanasitrana fa tsy hoe angaringarianao le olona sitrana mirava ihany ny fivoriana dia manjary nitahaka ny diranao tsy mitovy niditra teto ianao tsara tarehy be masonao mivoaka teto ianao mangarika velona be amboary ny fo dia fataro ny sitrapo n'Andriamanitra tsy midika izany hoe nanary ny Jaune mpanao batisa Andriamanitra tsy izay fa misy programa sy planinao fa le nitenenin Jesosy marina foana mahiratra foana ny jamba miteny foana mona mihaino ve tsika avereno mianatra tsy ho tafitohana amin'Andriamanitra mianatra tenin'Andriamanitra tsara hoe saintsainy ny planina fiadanana ao ambadiky ny zavatra lalovanao teny akaikinao misy fiadanana ao ambadika ao hoe fiadanana fa tsy loza hoe saintsainy miara-miasa mahasoa teny akaikinao miara-miasa hasoa zavatra rehetra hoe
Amen. Ny faharoa amaranantsika azy dia mila mazava mihitsy ny tenanao ianao. Rehefa voarainao ilay teny fiainana mazava dia lasa mazava ny tenanao. Zao nolazainy Jesosy eo amin'ny Luc 11 verset 34 à 36. Naran'i Jesosy ny masonao no jirony tena. Ko raha tsara ny masonao, tsara maso ianao, alleluia. Zanaka verset zany. Raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao. Fa raha ratsy izy dia maizina ny tenanao. Tandremo fandrao maizina ny mazava izay ao anatinao. Ary amin'izany raha mazava ny tenanao rehetra ka tsy misy maizina dia hazava avokoa ny momba ny tenanao rehetra, tahaka ny jiro izay mirehatra tsara ka manazava anao. Averenkely pasteur fa tsara maso ny tadidiko farany teo tamin'ilay tenenao. Rehefa tsara masonao dia mazava ny ao anatinao. Raha vao ratsy ny masonao dia maizina ny ao anatinao. Tsy volon-koditra zany hoe maizina iny. Mihaino vetsika fa maso ratsy. Dia ilay maso ratsy ndray tsy hoe ny anankiray mikipikipikody, ny anankiray mibotsibotsina kody, ny anankiray ohatra migilagila. Tsy resaka ity ivelany fa ilay fomba fijerinao. Raha vao tsara dia mazava ianao. Raha vao ratsy dia maizina ianao. Ka rehefa mandeha ny kiresadresaka mitady ivilana dia apatsivo azy ohatra mitady maizina. Mihaino ve tsika? Ohatra avy manao voyage ianao dia mahita hoe le route nationale koranga. Alohan'ny tenenanao mazava ianao sa maizina. Fa raha tsara masonao dia mahita zavatra tsara ianao. Fa raha ratsy ny masonao na zavatra tsara ary ny eo aminao dia tsy hitanao. Mazava ho azy za fa Andriamanitra tsara koa zany tsy ho hitanao. Any amin'ny maso ilay olana. Ary androany opération maso. Alleluia. Tena kaikinao avy eo amin'ny masonao ilay fahazavana hoe raha tsara ny masonao hoe dia mazava ny tenanao. Trisitsika. Raha mazava ny tenanao dia miasa eo aminao Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy miara-miasa amin'ny olona ratsy maso. Andriamanitra tsy afaka miara-miasa amin'ny olona manana fomba fijery ratsy tsy mety. Ka raha tianao Andriamanitra azo aina miaraka aminao, amboary ny fomba fijerinao ho tsara. Maiza mijery tsara. Fehezo ny masonao. Eo amin'ny maso ilay hazavana. Raha tsara ny maso, raha tsara ny fijery dia lasa mazava ny tenanao. Ny tenin'Andriamanitra fiainana voaraitsika dia manatsara ny fomba fijerintsika ahita ny zavatra rehetra tahaka ny fijerin'Andriamanitra. Ilay teneniko teo mizavatra tsara ao fa mahita an'izay fa aza badenina eo amin'ny fijery maha-olona tsy mahita fa tsy zavatra ratsy. Mety mbola tsy tanteraka ilay izy tsy lavina fa aoka amin'ny masonao ahita fa mizavatra efa natomboka, mizavatra efa vita, mizavatra mba efa manomboka mihamandroso. Ny problema zany dia zao, raha vao ratsy amin'ny maso na dia trano efa tsangana azy dia hozonina ho toy ny trano hôly tsy misy dikany. Nefa misy fototra efa vita, misy rindra efa manomboka mijoro, mila maharitra kely fa vao atao ny tafo efa hiditra finition. Fa raha vao ratsy amin'ny maso dia tsy mahita zavatra tsara, dia tsy mandroso lasa maizina. Dia raha vao maizina nefa inona lesina trano voalohany, Andriamanitra tsy miasa raha vao maizina. Fa Andriamanitra miasa raha vao mazava. Andriamanitra ao anaty aizina fa miasa. Dia izy Andriamanitra hoe misy mazava. Izay ny asa ny faran'izay azony atao aloha. Tianao avy Andriamanitra azo aina miaraka aminao? Ataovy tsara ny masonao. Tena kaikinao ataovy tsara ny masonao hoe. Dia nisorona ny tompo fa
ny fahatsarany fijery dia isan'ny fiainan'Andriamanitra pitainy amin'ny alalan'ny saintsisaina na latabatra masy satria izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainako hoy Jesosy. Ao anatin'izay fiainan' Jesosy izay ny fijeriny. Ary androany amangy Andriamanitra hanampy anao, ahatonga anao hijery tahaka an'Andriamanitra, ahita tahaka an'Andriamanitra, hijery olona tahaka ny fijerin'Andriamanitra n'iny olona iny, hijery anao tahaka ny fahitan'Andriamanitra anao. Andriamanitra zao mijery anao efa mahita olona miova be mihitsy dia ataovy mahita an'izany koa ianao. Rehefa le mijery fitatra voamaranisa dia le mibango iny mba tsy ho firany tena efa niova ihany ianao zany a. Oza misy kakabe hoe fa volon'izy ny ataon'ny pasteur iny. Ay ohatra izao zany. Tsy ho firano ny fiovanao. Mahita fa efa miova ianao. Amen. Ao mbola toy isitsika. Toetra n'Andriamanitra atao hoe fanaovan-tsoa na ihany koa hoe fahatsara-panahy, fahatsara-toetra no fototra tonga ny masonao ho tsara. Tsy ezaka tsika hanova fomba fijery fa avoay le fahatsara-toetra n'Andriamanitra avy ao anatinao mitondra ny fomba fijerinao. Ny olona tsara toetra ny tsara fijery. Fa raha ohatra ka miezaka ianao ho tsara fijery nefa ratsy toetra dia ho ampangain'le toetra le fomba fijery ohatry ny tsara nefa avy eo manondrana avy eo. Miainga ao anatin'ny fotsika ilay izy satria ao no napetraka Andriamanitra ny fahafenoan'ny toetrany. Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny olona mazava. Andriamanitra miara-miasa amin'ny olona manana maso tsara. Olona tsara toetra tahaka azy. Tena kekinao mila tsara toetra tsika hoe. Avy ireny farany izay mila tsara toetra tsika hoe. Ny olona tsara fanahy manana maso tsara. Ny maso tsara dia mahita irika fahatsarana ho resahana foana. Mahita irika fahatsarana ho resahana foana. Satria ny fahatsarana miantso fahatsarana. Ny tsara fanahy mahay mamoaka ny fahatsarana ao anatiny ary mahita ny fahatsarana any amin'ny hafa. Mazava be fa afaka pahery olona ianao zany satria mahita zavatra tsara fony ho resahana ianao. Ny olona rehetra efa mahita maizina, enao rery mahita mazava rereo. Zany le tian'Andriamanitra hatsangana aorianany androany. Ny olona rehetra miteny hoe tena eto, tsesy mandeha. Ianao mbola mahita kalianina mandeha, kianina mandeha. Dia mety hiteny olona ary ianao ty tena mananina. Izay hitsarana ny hitsarana fa mijoroa amin'izay tokony ho fijoroany zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra tsara fanahy ohatry n'Andriamanitra. Manana maso mora mahita zavatra tsara ohatran'izay hita n'Andriamanitra. Tandremo ny adin'izao tontolo izao. Aza miditra amin'ny adin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao mody miady fa miavina any ambadika any. Ianao no ampiadiana eo. Dia ny masonao avy eo lasa ratsy be. Dia ianao tsy mahita n'Andriamanitra. Mboariny fo. Tsy izay tenen'ny olona dia ho ampidirinao. Izay tenen'i Jesosy ampidiro any anatin'ny fonao. Misy zavatra ne, nareo ve tsy mareo marika an'izany? Ianao zany mandeha hijery hoe inona ny toriteny Facebook dia publication hitanao. Tonga dia publication dia mampiditra tambavy miaro sakay. Ianao amin'io zany efa falifaly ary de bon matin. Tafiditra iny izay satria mivakinao. Dia lasa iainanao le tian'le olona ho teneniny. Nefa le olona ratsy fanahy. Ianao nefa tsara fanahy. Le olona tsy mamonjy fotoana eto mandray teny. Ianao mandray teny eto. Aoka tsy ho fafany ny zavatra vakinao, ny zavatra voarainao amin'Andriamanitra. Anohizako hoe aza mamaky an'ilay izy akory. Mba tsy hanimbanao ny harena tsara napetraka Andriamanitra ao anatinao. Andriamanitra mpiaino vavaka, Andriamanitra mpamaly vavaka dia miara-miasa amin'ny olona manaiky ny hanana maso tsara mba hampazava ny tena ny manontolo. Andriamanitra mantsy tsy mifantoka amin'ilay vavaka ataonao, fa Andriamanitra mifantoka aminao izay mivavaka. Tena kekinao mifantoka aminao izay mivavaka Andriamanitra hoe. Zay zany mahatonga an'Andriamanitra tsy mandanja an'ilay tonom-bavaka aloha, tsy ilay sujet de prière aloha, fa ianao. Dia zay mahatonga ilay hoe zasy ianao mihitsy aloha mila mazava. Zay vao voarain'Andriamanitra ilay sujet mba hahafahan'Andriamanitra mamaly an'ilay etaeta. Raha maharaka tsara ianao hatreto aloha. Avy ireny hoe za mihitsy mila mazava hoe mba ho hitan'Andriamanitra hoe.
Enao no ifantohan'Andriamanitra fa tsy ny tonom-bavaka ataonao. Enao mazava no mety amin'Andriamanitra ao anatin'ilay vavaka. Jesosy dia miara-miasa amin'ny fahazavanao satria tsara ny masonao. Zay. Jesosy miara-miasa amin'ny fahazavanao satria tsara ny masonao. Pratika. Zay ahitanao fahatsarana no hovain'Andriamanitra ho tsara kokoa. Zay ahitanao fahatsarana no hovain'Andriamanitra ho tsara kokoa. Dia ona pastera ohatra ka tena zavatra hitako aloha ratsy ane. Dia tsy hovain'Andriamanitra ilay zavatra ratsy, fa ianao mihitsy aloha no hovainy anina fomba fijery tsara. Aloha. Zay Andriamanitra vao miditra tsehatra manova an'izay eo aminao, hitanao fa tsara, mba hiditra sy ho ampidirin'Andriamanitra ny amin'ny tsara kokoa. Misy midiridiry be fa hotoizina fanazavana. Inona re zany? Fa manino Jesosy nanam-paharetana mivavaka ao am-pianany. Nefa mpianatra manondrana, mpianatra tsy mino, mpianatra manohatra, mpianatra be taimbava, mpianatra tsy mahalala fomba, mamalivaly, eny masom-bahoaka. Raha mba ataontsika ny mangingina dia mba mety hoe klasena ihany fa be eo amin'ny fotoana ny toroteny mihitsy ny teniteny foana ilay mpianatra. Dia mahavariana. Fa manam-paharetana Jesosy mivavaka ho an'ireny mpianany ireny. Ary efikasy mivavaka nataon'i Jesosy satria niova ihany zalahy. Jaona 17:9 farany. Jaona 17:9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao fa mangataka ho an'izay nomena ho ahy. Satria anao izy. Vitan Jesosy ny mivavaka ho am-pianany satria fantatr Jesosy fa nomena Andriamanitra an Jesosy ny mpianany. Zay kadô voarainao avy amin'Andriamanitra no afaka entinao amam-bavaka. Dia betsaka zany ny vavaka nataontsika taim-bavaka. Mazava ve? Zany hoe tsy mikoty akory. Satria ny attitude antsika maizintsika mivavaka. Tsy tsapantsika akory hoe avy amin'Andriamanitra ilay zavatra entintsika eo aminy. Aza vao pastera voatriny maika mihasarotra arakaraka ny rosony. Efa diva marina zay vao sarotra. Obolona 18:22. Naran Jesosy. Tondra mivavaka amin'ny vadinao ianao. Zay lehilahy mahazo vady dia mahazo tsisy mamaky mahazo zavatsoa. Tsy afaka hitondram-bavaka amin'ny vadinao ianao raha tsy miaiky ny any anatinao fa fanomezana avy amin'Andriamanitra lay vadinao. Fantatr Jesosy fa avy amin'Andriamanitra ny mpianany. Ary fantany fa Andriamanitra rehefa manome dia fanomezana tsara. Fa zay nataon'Andriamanitra sy nomeny, zay noforoan'Andriamanitra azavady. 1 Timothée 4:4, zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Zay no mahatonga amin'ny fisaorana tafiditra ho azy ao anaty prière. Satria misokatra mazava ny ao anatinao fa Andriamanitra rehefa manome dia manome zavatra tsara. Nahazo valim-bavaka ianao, nahazo asa. Asa tsara io. Izy pastera ohatrany tsy mahavelona. Asa tsara io fa ho eto am-bavaka. Fa raha ianao mitondra an'io miteny asa ratsy io dia tsy henon'Andriamanitra satria maizina be zany vavaka ataonao zany. Ianao zany manendrikendrika an'Andriamanitra manokatra lalana ho asa ratsy no eny an-tananao indray. Tsy ratsy ny Andriamanitra ao, tsy misy tsara akoatra n'Andriamanitra, ary izy ny tsara sady mpanao ny tsara. Ny masonao mila sitanina fa ny fanomezany rehetra eo amin'ny fiainanao dia tsara mifanaraka amin'ny fahatsarana. Dia zay mahatonga ilay asa na esorina aminao dia tsy solony.
fangatro hoe ny vavahady sokafany dia misy midiny ratsy toetrako. Le omen'Andriamanitra lasa hanendrikendrehanao azy hoe ratsy. Hitanao amin'izay navoany Adama. Adama, taoko. Inona nataonao? Le Eva le fironao anay io ratsy. Hozy Andriamanitra mila mamonjy fotoana sainte-saine le 17 août samedi matin ao trampokin'olona Analakely. Ampianarina ianao fa ninomeko anao tsara. Fa tsy haiko ny nanaovanao azy sa mety ianao ny nanovan'ilay izy ho ratsy. Fa niainga taty amiko ilay izy tsara. Hozy Jesosy, hivavaka ho an'izay nomenao ahy. Raha fantatrao fa nomen'Andriamanitra vady ianao, dia afaka hivavaka ianao satria hiveriny ho hiteny hoe Andriamanitra alohan'ilay fangatana zany misaotra fa nomenao vady tsara afaka entiko ambavaka eto anatrehanao. Mazava ve zany? Mety ho azo antenaina ve fa hanova zavatra ve zany teny omen'Andriamanitra antsika androany maraina izany? Ny fomba fiatrehanao mihitsiny raha vao maizina dia tsy mety. Ary satria anao reny hozy Jesosy hiverina amin'ilay exemple momba le vady teo dia mino fa hazava tsara ilay izy. Fantaro ho an'izay efa manana tokantrano fantaro fa Andriamanitra no nanome anao vady dia miainga eo ny sujet de prière anao. Fanomezana nomen'Andriamanitra anao zany no entinao mambavaka. Azonareo ve le izy? Le fonao mihitsiny voangataka zany ohatra misy zavatra tsy mety zay mazavaka misy zavatra tsy mety zany eo amin'le madama. Dia aloha hitondranao mambavaka an'le tsy mety dia ny fahatsapanao mihitsy hoe misaotra Andriamanitra fa nomenao vady dia nomenao vady tsara. Zay ianao vao hoe tompo entiko eto anatrehanao reto zavatra reto mahakasika azy. Mazava ve zany reto? Andriamanitra nanome anao vady, miainga eo ilay fahatsapanao anaty vavaka. Vady tsara nomen'Andriamanitra anao. Tena kaikinao fanomezana tsara no omen'Andriamanitra anao ao anatin'izany zany fianakaviana tsara, ray aman-dreny tsara, ray hozana tsara, vinanto tsara. Tsy afaka hivavaka ianao raha tsy mahita fa misy zavatra tsara hiaingana. Asa tsara, asa fanompoana tsara, mpitondra misy tsy mamaly, misy manao zao averiko indray mpitondra. Raha tianao izy vavaka ho amin'ny firenena mazava be zany dia firifiry zany zao mivavaka antsika amin'ny firenena zany maizina. Firy mivavaka antsika amin'ny firenena tonga dia hitan'Andriamanitra mihitsy to dia maizy kitroka be toy Andriamanitra hoe ohatr'izao zany ke le délestage mahazo andro zareo. Firy te hita firenena mba ho hisy ny tanan'Andriamanitra zakany tananao mba ho amponao ilay izy. Taovy mazava ny fonao. Andriamanitra manome mpitondra. Andraso aloha. Voalohany, Andriamanitra ny manome mpitondra. Vao hivavaka zany dia saotra Andriamanitra fa ianao no nametraka sy manendry. Tandreo fisy teny amin'ny misy voateny dia misy tsy voateny. Mamaky Baiboly fa fo makaly zany. Fo maloto, fo tsy ahitan'Andriamanitra zany. Fizakena nendry Nebokadnezara. Dia za lefa lavitra be Nebokadnezara le fanoharina raisina fa aza misaina olona aloha. Andriamanitra ne manendro ny mpanjaka sy ny mpanapaka ho amin'ny programany. Fa raha vao eo ianao manaiky an'ilay lalina hoe saotra Andriamanitra nasianao mpitondra eto amin'ny firenena dia mandray an'ilay lesona. Mpitondra tsara napetraka eo. Nantsikitsikinao ary misokatra ao anatin'izany révélation zany. Mba ho azotsika hoe afaka mandany fotoantsika miaritra an'izay hiaretantsika ty Andriamanitra ty fireneny ty reto mpitondra ny fonao nefa tsy ao mihitsiny. Dia Andriamanitra koa ry manao an'izao Andriamanitra ela tsy haiko eo azonareo ndao reto afanganina ny zavatra nareo ve tsy maika e? Tsy nareo hoe afanganina e?
Ny afana manafaingana ilay izy, afainganiny ao anatin'ny fonao mba ho mazava à tout moment. Indraindray resaka tsy natrehanao, fivoriana any ambadika any tsy voasa tany ianao, dia misy olona mamoaka resaka tsy marina tamin'ilay fivoriana tsy natrehanao, dia raisinao dia sorena be ianao. Ndao iova reto a. Indraindray resaka trehanao fasafasa zao, mbola tsy sorena ianao. Zany zao tokony ataontsika. Efa tenina ny vatana intsony hoe ianao ty pastera matavy mihitsiny. Dia mateny hoe za rehefa mba nienako fa tsy sorena. Alleloia. Rehefa raikitra any amin'ny croisade anatin'ilay ririnina be iny, ianao no mivoaka mitody aty serta kely. Satria miasa amin'ny boty fotsy. Misy ilana an'io fa ianao no aza mora tohany zany, aza mora soreny zany. Ataovy misy mazava ao anatinao, mahita zavatra tsara. Sitrapon'Andriamanitra resantsika. Zany hoe tsy afaka hitondram-bavaka zany tsika raha mahita hoe tena le Madagasikara kosa aloha dia tena ratsy a. Eo ianao. Zay andeha. Hoaisinareo any amin'ny tompo. Ndao tsika hita fa tany tsara ny tany nomen'Andriamanitra antsika Madagasikara sy tiaka mavan'ny Jesosy. Tany tsara eto. Andriamanitra marina, Andriamanitra tsy diso sady tenana hoe tena hafa ihany ndry ny tany hafa e. Tsara ny ianao. Tenena akaikinao, tsara ny ianao hoe. Marina Andriamanitra hoe. Mety mbola tsy hita amin'ny masonao hoe. Mbola miafina le izy hoe. Fa raha vao eo mazava hoe dia hivoaka le izy. Tsy maheteka ho an'Andriamanitra. Tsy haiko na mitsika vendrana na atsika ihany vao faly be a. Sy marina loatra le izy. Dia eo bloqué daholo zany le vavaka amin'ny firenena. Andriamanitra. Toy Andriamanitra ina za mikarantsana be ina ohatrany nataony paster Fortuna ina loatra maneneny be loatra tamin'ny sekoly iny le mitsiklikliklikliklikly. Aoka tena hazavany ao anatinao. Aoka ho faly ianao miatrika an'Andriamanitra. Amen. Tena akaikinao a, ataovy tsara ny ao anatinao hoe mora mahita zavatra tsara hoe fanomezana tsara no ataon'Andriamanitra. Le voalohany teo zany a, fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fanomezana tsara. Mety mbola tsy hitanao le izy fa tsara le izy Andriamanitra. Dia mila mihinao ny finoana ao anaty vavaka zany dia ny fahatsapahanao hoe tsara le napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao a, ilanao vavaka. Ary fahatelo a, hozy Jesosy, vavaka ho an'izay nomenao a satria anao izy. Ty zao dia misy vavaka diso. Andriamanitra mivavaka ho amin'ny vadiko a. Tena akaikinao, tsy anao eo hoe atao misy tsy miteny. Havereny kely indray mandeha, tsy anao io hoe an Jesosy hoe nampindramina anao. Sisa depotrera miova indray zany. Andriamanitra saotra fa nomenao vady a, menao vady tsara ary tsy anako ka io. Fa anao fa ny zavatra angatahako mba hisy fiovana eo. Satria misaotra anao a fa isan'izay nomenao a, ary ho kolokoloko, ho karakaraiko, ho lokolokoko, ina koa ho kalokaloko, satria nomenao a. Ary ho tandremako satria tsy anahy fa anao. Vita ireo, tsangana amin'izay Andriamanitra. Dia ohatr'izao ny ataony. Dao amin'izay ary. Izay le mazava nandrasako.
Iasa Andriamanitra reto ary ao tsara ilay zavatra nytenena fa iasa le izy omentsika azy le fo mba hatonga azy azo aina iasa malalaka. Rehefa tsara ninona hozy izy moa tsara fijery tandremo zany fa raha vao andeha hivavaka zany ianao ka heninao ohatra ny tsy mandeha amin'ny loany ny fomba fijerinao momba an'ilay sujet de prière. Teza mbola mandalika aloha zany andeha le hoe Andriamanitra satria misy maso tsy dia mitsangana dia hoe tia maso tia mitsy misy zavatra tsy mety aloha. Alleluia. Zay ny mahatsara miomana mialohan'ny vavaka avereny tsara daholo ny ao anatinao aloha avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary zay omen'Andriamanitra dia tsara. Zao lalana avy amin'Andriamanitra zao tsara. Tena kaikinao io lalana diavinao io zao hoe mety lalana tsy tianao hoe mety lalana tsy ekeny sainao hoe fa mba hahafahanao mitondra ambavaka le izy hoe dia fatary fa lalana tsara le izy hoe tsy mahantehaka ho an'Andriamanitra. Mitsangàna dia mihazavà dia mitsangana amin'izay mihitsy ianao ka. Ravoravo ny fonay Jesosy mandresy mandray ny teny fiainana avy aminao, ny teny manazava ny any anatinay. Misaotra betsaka fa misy fotoana izay diso fomba fiatrehana fiainana. Tery maika hita edena eo amin'ny fiainanay nefa ny mamaika anao tsy edena fa mazava satria zahay no ifantohanao fa tsy ny tontolo manodidina anay. Ary nampatsivinao androany fa tsy mihetsika manao na inona ianao raha tsy ao amin'ny mazava. Ny tany tsisy endrika foana dia tsy novainao ho tonga edena na tsara honenana sy nafinaritra raha tsy mazava aloha. Lazarosy tsy navoakanao raha tsy nisokafana amin'ny vato hidirany mazava. Ary na ianao aza Jesosy tsy nitsangana raha tsy nisokafana amin'ny vato hidirany mazava. Tery zay Jesosy tena hiainana izany fahazavana izany. Entinay tao anatrehanao androany maraina ny teny nampianarinao fa izay mandeha amin'ny alina, izay mandeha amin'ny aizina ny mora tafitohana. Entinay ny fonay satria ay mahatonga anay tafitohana Jesosy tsy le olona no manafitohana na le zavatra no manafitohana fa izahay no tsy mandeha amin'ny mazava. Ary mahatsiaro ny teninao hoe sambatra izay tsy ho tafitohana ny amiko. Mila mahay miaraka aminao zay, mila mahay miaina ny teninao ary mivavaka izay mba hiaro ny tenanay, hiaro ny fonay, tsy ho mora tafitohana, ho mora ty, tsy ho mora mankahala. Ireo olana ara-pahatafitohina rehetra Jesosy dia entinay tao anatrehanao androany maraina. Eto amin'ny latabatry ny fiombonana fa tianay ny fiainanao anjaka sy anapaka ary andrakotra hameno anay ny fahatafitohinana tsy mba fiainanao. Ary mifona aminao zay amin'ity maraina ity. Mifona aminao zay fa misy fotoana tsy tokony ho tafitohana mihitsy dia nefa izay tafitohana. Indraindray mora tafitohana. Ary ny fonana ihany koa izay mihitsy indraindray no mana fotoana. Mba ho fotoana hiverenana aminao tokoa tompo amin'ny fotoana maraina, fotoana hihavanana aminao, mba mila anao zay. Ary misaotra anao fa no azavainao androany fa mila mazava ny ao anatinay, izay mihitsy mila mazava ary eo amin'ny maso le problème. Fona aminao zay Jesosy, fona aminao zay. Raha tsy saina zay, raha tsy fijery. Izay io ke efa ao anaty aizina, rehefa maizina mihitsy moa fa tsy hoe anaty aizina fotsiny. Dia miezaka izay ny hivavaka miantso anao toy ny zava-poana zany satria maizina izay miantso anao nefa tokony mazava.
Vavaka izay Jesosy mba hisy fanasitranana eo amin'ny fomba fijery androany. Tsy ho mora mahita zavatra ratsy, fa ho mora mahita zavatra tsara araka ny fijerinao. Na izay samizay ao an-tokantrano, na izay samizay ao amin'ny fiarahamonina, ato amin'ny asa fanompona, eto amin'ny firenena. Izay areti-maso izay mihitsy no entinay eto anatrehanao mba handraisana fanasitranana. Matsiaro zay efa ny diakapaka ny aretanao fanasitrananao anay. Ary mino zay efa rehefa vakina mofo miditra ao anatinay, sotrona ny ranao amin'ny alalan'ny ranom-boaloboka, dia hiasa eo amin'ny fiainanay zany. Miala eto izay tena mianatra hijery tsara, ahita zavatra tsara. Fa ahita koa misy rakitra tsara, misy trésor-na zavatra tsara ao anatin'ny zavatra rehetra sy ao anatin'ny olona rehetra, miandro mazava sy teny mba ho avoaka. Ary te ahita an'izany zay. Dia misaotra Jesosy fa hisafidy zay ny hazava indray manomboka amin'ny andro maraina. Ary ho voatahiry zany, etaeta-pahazavana zany, mba ho tsara fijery zay amin'ny manodidina anay amin'ny zavatra rehetra. Satria te ahitanao hiasa ao ambadiky ny fahazavanay. Dia misaotra fa nitsinao ny fomba fivavaka makasika ny tokantrano, makasika ny asa, makasika ny firenena. Mangataka an'io izay ny famindraponao sy famonjena feno eto Madagasikara ho amin'ny malagasy rehetra, sy ho an'ny mpitondra, ho an'ny mpino kristianina, sy ho an'ireo maro tianao mbola ho tafiditra ao amin'ny valanao, ny alalan'ny évangélisation be dia be andrahanao mpanompo maro samihafa. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo, dia izao nambarana tamin'ireo olona izay niaraka taminy. Raisano izy izy, tia ny tenako izay mivakina mo anareo. Izao natao fahatsiarovana. Dia nitsofon'i Jesosy rano, ary tsofintsika rano i mofo eny an-tananao iny. Nofon'i Jesosy iny. Amin'ny finoana no hinananao azy. Mba ho marina amintsika menakava ny teny tompo hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Ny nofoko ny tompo ny tena fihinana, ary ny rako ny tena fisotro. Saora azy. Manona fanasitranana amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa mivakina ny nofon'i Jesosy tamin'ny kapohana azy, dia fanasitranana no mivoaka ho azy ho anao. Ny nofon'ny tompony hoaninao teo dia mitondra fanasitranana eo amin'ny fanahinao, ny ainao sy ny vatanao. Tafiditra eo amin'ny fanasitranana ny aina, ny fanasitranana ny fonao, ny fo maratra, fo tafitohana, fo malahelo, fo kivy, fo voafatitra ny lasa, ireo zavatra be dia be mitady azona anao tsy handroso, raisy ny anjara fanasitranana ao anao amin'ity tolakandro ity amin'ny anaran'i Jesosy. Tovy amen na? Raisy ny tompony kapoaka nisy ny ranom-boloka dia izao nambarina ity izy ny raha ny fanekena vaovao, kapoaka amin'ny fisaorana, raha izay nalatsaka ho famelana ny heloka ny maro. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, androany amin'izao ora sy fotoana izao dia voavelany ny helokao. Amin'ny anaran'i Jesosy joro vaovao, miainga vaovao, tehirizy madio vaovao indray ny masonao sy ny fijerinao. Izy fiatraikany eo amin'ny fanahinao ny rahan'i Jesosy sotroina, anadio ny fiatretanao, anadio ny ao anatinao, hitondra fiainana ary hitondra famelombelomana. Tsy tahaka an'izay mety ho ny androany ny journée antsika indray no amarana antsika izany, satria niombona latabatra tamin'ny tsy toa sasy ianao. Saora azy. Ao avao tananao dia ataontsika hisaotra an'Andriamanitra miaraka. Isaoran'ny tompo ny teny nomeny androany, famanginy. Isaoran'i Jesosy fa naseho an'i Jesosy ny tao am-pony fa tena te hitanao mazava izy. Misaora azy. Misaora azy fa mbola velona iny ianao nandrean'izany teny fahamarinana izany. Isan'izay nivanginy ary isan'izay ho tahiny. Miomana izany fa ao ambadiky ny mazava hiasa Andriamanitra. Ankasoan'Andriamanitra izay efa nitranga sy niseho hatreto eo amin'ny fiainanao. Mahita zavatra tsara tany amin'ny passé sy ny parcours-nao. Mety misy zavatra tena hoe nampalahelo anao fa isaory azy ane, ary ny antom-pisaorana
satria fantatrao fa ao ambadiky ny zavatra mety nampalahelo anao iny, misy zavatra tsara nampiriminy sy nafeniny ho avoakany rehefa mazava ianao, ka manaiky anatsara ny masonao, ahita ny fitondran'Andriamanitra anao hatreto ho tsara. Misaora azy ankasitrao ny fonao manontolo, misaora an'Andriamanitra ny amin'ny fiainam-piankonanao, ny tokantranonao, na eto zay vady aman-janakao na tsy eto. Misaora azy ny amin'ny fahasalamanao, misaora azy ny amin'ny asa mandrarahanao, ny momba anao manontolo mihitsy ankasitrao an'Andriamanitra, ny fomba fitantana ny fiainam-panahinao ho tonga amin'izao dingana sehatra iomananao ho amin'ny fiverenana izao. Isaora izy. Ataovy eo masonao ny tananao kavana dia hivavaka tsika. Mametra tanana amin'ny masonao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, entinay eto anatrehanao ny masonay. Ho tanteraka hiavao, ho feno ny fiainanao, ho tonga masonao, ahita zay hitanao, tsy ahita fa zay fahatsarana hitanao, ho zatra mahita ny fahatsaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raiso ny fanasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny arety maso, na vision zany, na tsy mahita lavitra, na tsy mahita akaiky, na manjavozavo, na katarakta, na inona na inona, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafisika ho an'i Jesosy a, mahazo teona vetivety a, dia anao vaovao a, ny pastera malala anankiray a, dia verina antsika manao fiankofana sy fiderana miakatra ny liomanjoda rehefa feo. Alleluia. Miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Anao fanatitsika fa folo-karena sakrifisy zay hitanao, zay tokony ho atolotra ao androany. Tonga dia anao fampiarantsika, dia amboariny masonao a, rehefa manome an'ilay fanatitra ianao. Aza misaintsaina zavatra be da be. Hoe lasa ahy zany ny volako iny. Ty za ty volo ty sisany aty amiko dia omeko ty dia tena marikivy be anao. Lazovy ny ao akaikinao hoe amboary ny masonao hoe mba ho tsara ny masonao. Amen. Takizao indray ny fandaminana atao amin'ny asa fanompona. Rehefa avy eo ny fotoana ny tanora azadino. Rehefa vita ny tsodrano dia mijanona ny tanora 7 taona ka hatramin'ny 7 taona. Mino fa mbola ao anatiny daholotsika. Alleluia. Zay ny atao hoe tanora. Dia manentana ihany koa amin'izao atsika zao mantsy misy ny sery kohaka gripa isan-karazany. Dia ilaintsika manatrika fanatrihan'Andriamanitra fa tsy mahazo makany hono zay voan'ny sery satria hosotran'Andriamanitra tsika. Amen. Zay mikohaka fa tsara fotsiny mba fifanajantsika sy arovantsika ny eo akaikitsika so sanatria mifindra dia mba mitondra kasibosy zay tratrany zany. Zay matahotra koa moa zany afaka mitondra kasibosy ihany fa ho tahin'Andriamanitra tsika. Amen. Dia tenin'Andriamanitra milaza hoe fanilo ny tokotry sy fahazavana ny lalako ny teninao. Isan'andro tsika mila teny a, mila maka teny a, mila maka fahazavana, dia zay vao afaka mamoaka ilay fahazavana. Isan'andro tsika alohan'ny atrehana ny andro a, dia zay no mahatonga antsika hoe raha mety dia mba mamaky teny aloha alohan'ny atrehana ny andro, mba inony fanilony tokotra sy fahazavana ny lalana. Mety be tabe amintsika zany mandeha anaty maizina na dia mazava ara ny andro. Dia misoran'Andriamanitra anao raha mbola tsy tafotoana tokoa satria noho ny famindrapony a, dia hitanao ilay vato dia tsy voatakanao. Fa raha ny tena marina mandeha anaty aizina. Fa azadino a, mamaky ny tenin'Andriamanitra indrindrandrindra manana sekoly isa-maraintsika izarana ny fahazavana, izarana ny tenin'Andriamanitra isa-latsinainy talata larobia. Dia ao anatin'ny reny a, anetanana antsika mba haka n'ilay fahazavana. Dia mba rehefa hiatrika ny herinandro tsika dia efa mahafantatra fa mazava ny lalantsika mety satria misy Andriamanitra.
amen. Latsinainy manokana ho an'izay mbola tsy mahalala satria misy vaovao vitsivitsy eto. Latsinainy sekoly mpamahana olana manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany. Talata sekoly mpanasitranana, ary ny alarobia sekoly ny fanambiana toetra. Etsy amin'ny super U Analakely deuxième étage misy an'izay sekoly zay tsy andoavam-bola le izy fa tonga ianao dia maka fahazavana dia mitondra fahazavana mivoaka ao, amen. Dia ny zoma antsika eto ny fotoana manomboka amin'ny 4 ora, tsy diso zoma fanodronana. Dia misy ny fotoana izay ny mpanompon'Andriamanitra any ivelany manao ny asan'Andriamanitra. Dia raha afaka mijery ianao amin'ny hvkl-mission events dia jerevao fa misy fotoana any Paris, misy fotoana any Toulouse, misy fotoana any ivelany any ho aseho amintsika hoe amin'ny firina afaka mijery direct. Dia araroty reny fotoana reny. Dia rehefa tsisy megamo ianao dia afaka mihaino radio ihany koa 90.8 FM. Dia mahareteny foana ianao, mahita fahazavana foana ianao dia afaka mamoaka fahazavana. Ndao tsika hitsangana ary anolotra izao fanatitra izao any tompo injiro ety anoloana arany tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay tompo satria Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainanay. Ianao ny fahazavanay ary nampianarinao zay ahalala amin'ny fahamarinana rehetra. Dia izany no mahatonga anay anatanteraka izao fanatitra izao satria ozy izy ianao hoe aza miseho foana amin'ny fanatrianao tsy mitondra fanatitra. Mifonay voalohany indrindra tompo rehefa omenay ianao. Dia ataonay amin'ny fomba hita maso koa zany manolotra zay avy aminay zay anao ihany ny tena maro. Makasitraka tompony amin'ny fahafahanay mifandray aminao amin'ny fomba hita masonay, amin'ny zavatra rehetra, amin'izay eo ampelantananay. Tahio ny tsirairay avy aza vela isy diso anjary eto amin'ity toerana ity na anankiray aza tompo, mba hoe ahita ny fahazavanao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Andao tsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Mino fa voatantsika tao anatin'ny teny, amen. Ary afaka mandray fanapa-kevitritsika araka ny teny izay voaraintsika. Taontsika teny amin'Andriamanitra ankira, etaetatsika tena hoe mba hosotran'i Jesosy tokoa, amen. Dia ifampivavaka tsika, amen. Sarato ny tananao ary Jesosy milanao zay, milanao zay. Rehefa lasa lavitra mihitsy zay any amin'ny tsy mety, sofa hitsinao dia averinao ary andrasanao mba ho tonga eo aminao ary tehirizinao rehefa tafatoetra eo aminao. Mila fanasitrana amin'ny fiainanay, mila fanasitrana zay amin'ny fahazaran-dratsy, mila fanasitrana ny tokantranonay, mila fanasitrana ny fiainam-bavakay, satria ny tsy fahafantaranay ny momba le mazava sy maizina teo dia tonga le vavaka ohatry ny mitaky fotoana vao hivaly satria tsy nety le fomba nanaovana le vavaka. Ary maro mety reraky ny mivavaka anaty maizina tsy mahita satria le maizina ny olana fa tsy le vavaka. Dia misaotra betsaka Jesosy fa ny fahamarinanao manafaka anay, fa rehefa fantanay tokoa ny marina dia ny marina afaka anay tsy ho andefo. Misaotra androany Jesosy verina aminao zay. Mila fanasitrana ny fifandraisan'ny mpiray-tam-po, mila fanasitrana ny fifandraisan'ny mpianaka, mila fanasitrana ny fifandraisan'ny mpivady, mila fanasitrana ny fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka. Ankiranao nambarana izany Jesosy ary mihino izay fa ahitanao, atsapanao ary hiaina ny fanafana fianao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia. Taontsika anao ankira anambara. Iteny amin'i Jesosy tsika Tompo, sitrano aho. Amen. Sitrano aho, o Tompo, eu sitrano.
Mierinao ni fiainako Tupo ianao no itarainako Sitrano aho Sitrano aho o Tompo dia sitrana afao o Tompo deu afaka kasi ny herinao kasi mierinao ny fiainako Tompo ianao no itarainako sitrano aho Jesosy ô sitrano aho o Tompo deu sitrana afao aho afao o Tompo deu afaka kasi ny herinao ny fiainako kasi mierinao ny fiainako Jesosy ô Tompo ianao no itarainako ataovy eo amin'ny fonao ny tananao mangatah am Jesosy atsika ry vavaka Jesosy a entinay ny fonay ty marainy ty vavaka izay mba hositranonao ny fonay tsy ho mora maratra tsy ho mora malahelo tsy ho mora mitomano tsy ho mora tafotoana vavaka izay Jesosy tena hoe ho tanteraka raha-piombonana aminao amin'ny minitra segondra rehetra mba fahanay mifantoka aminao tsy alahelo amin'izay mety ho ataon'ny olona na mety ho zavatra handrasanay aman'olona ka tsy ataon'ilay olona vavaka izay mba ho karazana olona tanteraka araka ho voalazan'ny Baiboly ka mahafeny tenany tsy ho tafotoana amanteny rehetra izay Jesosy rehetra izay zanakao natao handeha tahaka ny fandehananao ko raha mandeha amin'ny mazava ianao dia natao handeha amin'ny mazava tahaka anao zay dia misaotra fandroa amin'ny maraina mamangy misafo ny fonay ianao manasitrana ary manafaka mivesatra tsarovy Jesosy rehetra tonga eto ihany koa mety manam-pahasarotana izy amelaheloka ianao hanampy azy amin'ity androany ity mba ho votsitra izay olona any ambadika any heverina fa mety nanao ratsy na mety ho antony loza amin'izay androany misy amin'ny fiainanay fa natao amela heloka izay manonona aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa nasitrana ny fonao sitrana ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy manona fanasitrana hatrany tapitokatra ny Palady ataovy amin'ny faritra mety marary ianao na ilanao ny tanin'Andriamanitra ara-panasitrana ny tany ankavanana raha mety hoe any amin'ny fody ataovy eo ihany raha lamosina ataovy amin'ny lamosina raha maso ataovy amin'ny maso raha mety resaka ozatra ataovy amin'ilay ozatra naiza natolana na ino hivavaka isika raha amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra tonga atao fanatrehanao dia nandre ny fahamarinany teninao miara-matsapy izay Jesosy fa tena tianao le zay ary te hitanao miasa zay ka nefa tsy afaka hitanao miasa zay raha tsy eo mazava Jesosy saotra betsaka fa mbola isa mivelona misy antenay na arenao ny fanantenanay misaotra fa eo ny anaranao anarana ambony mahery mampatahotra sy mampitsoka ny aizina sy ny devoly sy ny firongana
Sao fa nanaiko kapohany ianao niaritra ao anay. Ianao no nanaintaina mba tsy hanaintaina izay. Saotra ny amin'izany fitiavana izany. Saotra fa naizanaizany nanaovanay fahadisoana mety nahalavo anay ka niverenanay andro amin'ny maraina. Dia matsiaro anao amin'ny azo fijaliana mamelatra ny tananao ho isan'ny afaka handray anay foana amin'ny fotoana rehetra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, raiso ny fanasitrana tokony ho anao amin'ny sofina. Aoka hiverina amin'ny loany ny sofinao andre tsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny orona maheno sy manompofona tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny allergie, ny sinusite, ny sery. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, sitrana amin'ny fahaseporana sy ny asma ianao. Ny lalan-drivotra treo amin'ny vavoronao ka hatrany amin'ny avokavoka, fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ninninona tsy mety ao anatin'ny avokavoka na amin'izany lalan-drivotra izany, atonga anao ohatry ny sepotsepotra tsy mahazo aina, mety metraka hatrany amin'ny fonao, androany maraina, raiso ny fanasitrana avy amin'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny lalakanina treo amin'ny vava, molotra nify, aty vava, tenda, atrana aty vavony. Sitrana amin'ny arety mavony zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Mandraisa fanasitrana amin'ny tsinay, hatrany amin'ny fivoahany sakafonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, sitrana amin'ny ozatra, rà, lalan-drà, rà, foie. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, ao sitrana ny articulationao, sitrana amin'ny artrite sy ny artrose, izay rehetra mety ho heverina fa avy amin'ny fanterana. Tanora ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izy fiavaozana andro amin'ny maraina. Izay tova simba, amboarina izany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Averina ho vaovao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tova tsy misy, misy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Mitsahatra zao ny aretin'andro. Mitsahatra amin'ny fanaintainana migraine, misalebolebo, na inona mety manjoa anao amin'izao amin'ny anaran'i Jesosy, dia raisy ny anjara fanasitrana ho anao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masa sy manan-kery avy a Nazareta. Amen. Avy fontanao dia isaoran'Andriamanitra fa tsara izy. Isaoran'Andriamanitra fa miasa ao anaty mazava izy. Ankasitraon'Andriamanitra izay rehetra mety fahasalamana ahafahan'Andriamanitra manasitrana. Misaora azy ny amin'ny sofina gauche mandre, raha toka droite ny ilana ao an-tanany. Misaora azy ny amin'ny vavony mety tsara, raha toka mety any amin'ny tsinainy ianao ohatra misy zavatra tsy mandeha. Isaory azy le mandeha mba ahafahan'Andriamanitra mikitika an'izay mety heverinao fa tsy mandeha. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nisy nandre fahatsapana ve tanatin'ny vavaka nataontsika teo? Hoe nisy zavatra niova. Raha misy Mitsangàna tananao dia manantona eny pasteur Sandratra. Dia maka anao eny dia mitondranao ety. Alleluia. Iny fa miasa Andriamanitra. Miasa Jesosy. Tsy manery hoe tsy maintsy misy, tsy maintsy misy, fa tokony isy. Satria ny anaran'i Jesosy mantsy marina sy mahatoky. Eo ampiandrasana an'izay to dia anao anointsika fiankofana sy fiterana dia afaka manangatany anao dia atony pasteur Sandratra vetivety. Ry ambondry pasteur. Lesesy Valerita. Azafady Valerita. Skafiny maso ny fokto, skafiny maso ny fo, dia hahitanao dia hahitanao. Skafiny maso ny foko, skafiny maso ny fokto, skafiny maso ny fo, dia hahitanao. Avetsika skafiny maso ny foko raha tsika tiaka. Skafiny maso ny fokto, skafiny maso ny fo, dia hahitanao. Avetsika farany skafiny maso ny foko. Skafiny maso ny fokto, skafiny maso ny fo, dia
dia haitanao dia haitanao ahitanao isandratra hitanao isandratra eo amin'ny seza fiandriananao eo amin'ny seza fiandriananao herinao no heriko herinao no heriko miantso hoe masina 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 ahitanao isandratra isandratra eo amin'ny seza fiandriananao toerana ilaza hoe masina 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 lazao mafy hoe masina ny tompo masina 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 dia haitanao masina 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 dia haitanao atsika te hatanana mafy ho an'i Jesosy joroko fahavolombelona satria tsy mamenatra amin'ny joro fahavolombelona satria ny antony ivelomantsika eto ambonin'ny tany maha-kristiana anao tsy maintsy mijoro fahavolombelona ianao le zavatra nisy zany tratry ny accident tamin'ny farany taona 2023 naika maty tamin'izay satria avy ny asa Giron pizzatsy na ny asako dia za tsy tia handeha moto fa mandeha bisikileta dia nandeha bisikileta dia tena naika maty mihitsy tamin'izay fa voan'ny accident za dia tsy fantatra fa natsony sandrinay laza dia nampirehitra telefona dia za nampirehitra telefona io mety olona andeha hanafika hamaky trano le nikapoka ana satria taty amiko vola be ny taty amiko tamin'io miaraka amin'ny telefona Android enza za Giron pizza ny asako dia tonga dia nianjera dia hoe maty mihitsy zany satria rafy ny lohako tonga dia vaky ny lohako dia rehefa vaky ny lohako dia nalahelo ny tontolo ara-panahy rehetra satria za zany ho vitany amiko fa nisy olona natsony Jesosy teny akaikiny eo andanao mividy zavatra iry amin'le toerana iry ny rana zany io mba tokony mbola ho velona satria mbola misy ilan'Andriamanitra anay eto ambonin'ny tany mbola mila mitory filazany tsara mbola mila manao ny asan'Andriamanitra zany tsy hitanareo teto dia tamin'io tonga izay nefa hoe mbola velona zany dia nianjera tamin'io tonga dia maty mihitsy zany satria naneno telefona io dia ilay olona nirahan Jesosy avy any aminay mpiara eo tanàna ihany zany gaga hoe maninona mandeha le telefona nefa ty lehilahy ty mitsirary eto misy nanafika mihitsy mety olona mpamaky trano mihitsy zany nanafika eo daholo vola be taty amiko miaraka amin'ny telefona nianjera eo le zavatra dia io olona io olona nampiasain'i Jesosy ny antso tany amin'ny tanànana io satria lapsana 1,5 kilomètre le lalana dia io olona io ny antso an'izany nay hoe ndralahanao ange ozy izy mianjera aty satria ny sandrinay anisan'ny sefo satria ny sandrinay no napititra ana mbola angezan'io za zany izy satria izy napititra ana dia le instran Jesosy zany rehefa nianjera teo dia natory dans le coma za 20 andro tsy mifo fa raha tamin'izay zany maty dia efa nentin' Jesosy dia sandrinay vavy natsony sandrinay lahy hoe inona no tokony atao fa tonga dia vity ty
ty rahalahy ty anabavy zany natsony dia tonga dia teneny anabavy hoe atsofi pasteur jao izy dia iantso amin'ny pasteur jao izy fa tsy atsofi izy dia niantso amin'ny pasteur jao ny anabaviko hoe hivavaka ho anahy dia pasteur natsony dia nivavaka ho anahy pasteur za dans le coma valante naika maty zany raha ohatra tsy nisy nivavaka ho anahy ia le nataony jesosy tao aorinan'le vavaka tonga teo zany izy mbola marary ny lohany dia nandeha le vavaka dia todika ry antsika rahalahy azafady tsy maintsy zoroana amin'ny vavolombelona na misy laps de temps dia nizairina ny lohako zairina zany lohako za tsy mifo mihitsy dia efa lasa tany an-danitra zany dia ny fo amin'izay dia gagabe fa maninona ny tonga aty satria za tamin'ile nikapohana tsy tadidiko koa dia mbola velona zany aleloia tiako ho an' jesosy fa velona izy dia mbola velona dia mbola manaikitra ihany olo io manaikitra olo io fa za manaty za tsinona fihezany asa koa fa lahady any avo afaka mivavaka lahady tsy na ny hvkl tsy afaka mandeha tsony na sekolina inininy fa za sao mbola velona mila joroko favolombelona zany dia mbola manaikitra le izy ohatran'ireny tumeur reny fa teo izy izy pasteur hoe kasio le izy zao le izy tsy heniko tsony fa mandrakay tsy hoheniko tsony le izy fa tena marary tsy zakan'olombelona ny olona raha nangovitra na inao zavavolombelona zany fa naika tsy teto tany tsony naika tsy hitan'ny olona rehetrarehetra ny havanay rehetrarehetra efa hoe tsy ho velona tsony io nangonina ny vola mihitsy vola karamako ray manontolo nangoniko nandritra ny firitaona nitsabonana ny havanay ny fafolo karena kosa aloha voatanako daholo nandritra ny asa roa taona ny asa 4 millions 5 ny fafolo karena mbao tiaka mafon'ny jesosy tsika fa zao izy efa sitrana fa jesosy ny tao ambadika vonatra ho an'ny jesosy rehetra fa pasteur jao nampiasaina zanaky pasteur rodolphe zay alleloia ataovy mafy ny tiaka ao an' jesosy ia n'andriamanitra rery ny voninahitra ao anatin'ny fotoana ohatran'ireny vavaka atao vavaka atao fa nainao koa ro mikorompaka eo mpivavahana tsy afaka iambo hoe tena hoe manana ny tena fahafeno ny fonoana ikoizana evy ny antsonareo alleloia tsy mataitra izany rahalahy fa tsy ohatra izay le izy makoropaka tsika fa andriamanitra mifamindrapo izy andriamanitra mahitany ao anatinao ary andriamanitra afaka miaino sy mamaly anao tena kekinao mamaly anao io anie jesosy hoe amen taontsika hitsangana ntirity farany amarana antsika azy anambaran-kiritsika nisy taony jesosy rehefa vita ny fandraisany dia betsaka mpianatra tafotoana hoe nasainy ninana ny nofo sy asainy misotro ny rano zay tafotoana tamin'ny révélation momba ny communion dia niala ny sareo dia tonga mpianatra ny teny hoe maro izy izy maro izy izy niala dia ozy izy jesosy hoe nareo koa ngao izy izy mba hiala tsy nasiany jesosy resaka zay niala fa le teo ny tatitra ny nanontaniany dia petera ny teny hoe hoaiza moa zay ozy izy fa ianao ny manina ny teny fiainana mandrakizay efa nafohinay ny zavatra be dehibe efa ny safidy zay miaraka aminao ary iaraka aminao mandrakizay taontsika nambaran-kira hoe aizano ale tsika rehetra raha tsisy anao aizano andeha raha tsisy anao aizano ale aizano ale raha tsisy anao raha tsisy anao anatrehanao anatrehanao anatrehanao
Halleluja. Mitsangàna, mihazavà. Andriamanitra tsy miasa raha tsy misy mazava. Mazava ve? Izay mandeha amin'ny aizina no tafotoana. Izay mandeha amin'ny mazava tsy tafotoana. Tiany ralàna, tsy mankahala, tsy mankalaky, tsy soreno, tsy tafotoana, tsy manafy toana. Ary indrindra izay manana maso, faray, izay manana maso no atao averintsika ary. Miaraka amin'ny tanana, mijery tsara na dia mamerina tsara isa roa telo. Izay manana
maso tsara no mazava. Kely sisa sekoly lahy dia ay isa roa telo zay manana maso tsara no mazava. Amen. Dia zareo nan fomba fifampiresarareo an-trano ary iova be. Lasa isy atmosfera mahafinaritra satria zanaky Jesosy mandray fantsiana tsara daholo. Dia raha ohatra mitady ohatra ny anana tonga dia ohatra maizina tady maizina dia tsy mahasorena le atao an'izay. To dia manisy hoe marina tokoa kay aintsika ke zanaky ny mazava tokoa. Alleluia. Dia mifanampy tsara, mifanohana tsara, mifanangana dia mifankatia tsara. Mahita fa isy olona aoriana androany azoto hivavaka be faran'izay zokiny tena zany tena hoe satria manomboka hitanao amin'izay hoe aiza le ohatr' izao ke le mahafaly an'Andriamanitra olona mazava mivavaka. Amen. Dia iova ny manodidina anao iova ny zavatra rehetra satria manaiky ianao hiara-iasa amin'Andriamanitra. Ao fantanao dia isaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Saotra ray aminaran'i Jesosy ny fitiavanao ny fanatrehanao ny teny. Saotra ny fivoriana teto saotra fa nataonao afaka mivory zay, afaka niara mivavaka. Saotra ny amin'ny fanazavana. Saotra fa mampatsiaro anay ianao zay tokony ho saintsainay ary mampianatra anay ianao zay tokony ho raisinay sy tokony ho ampiariny amin'ny andavanandrom-piainana. Verina aminao ny voninahitra anao zany satria efa anao hatramin'izay